tompolasy tompovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahan'ny fandarina miara-manonja MPS Radio Mada aminao amin'ity zoma 5 aogositra 2024 ity anterina ny arabo mba mimpirarintso antsika mianakavo na ianao eto antoerana na ianao anyvelany dia isaorana ihany kolo melohan'ny zavadrehetra ilaina ary satria raha tsy izy dia tsy afaka iaona ato anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada isika amin'izao zoma 5 aogositra 2024 izao. Arahoana ny hoendriky ny fandarana toy ny mazatra eo ny famakavakana ny fitondrana ny vaovao maro samihafa izay hoalalantsika atao anatiny ity fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ity. Eo ihany koa ireo mpamakafaka izatsokaziny hiakatra eto amin'ny fandarana ho avy eo ny namana faniry Razafy Manatany ary ho avy eo ihany koa Rakiki inona no ambarany ho hitantsika eo izay olazay ny Rakiki fa raha ny fandaram-potoana aloha zany dia hiakatra eto amin'ny plateau ny miara-manonja MPS Radio Mada i Rakiki afaka minitra vitsy eo. Ankoatran'ny izay ihany koa dia tsy azontsika ho lalovana fotsiny ny zavatra nisongadina tao anatin'ny 420 ora raha ny hoe ny raha ny tranga zany be dia be ny vaovao ny tranga fa misy ny hotsongaitsika ao anatiny ka ireny dia hoentina amin'izao fanombohan'ny fandarana izao. Teo aloha zany ny fodiamandry ny Général de Corps d'Armée Guy Ratrimo Arvony izay olobe teto amin'ny firenena izany manamboninahitra ambony izany. Anisany tena nampiavaka azy ny fametrahany tantara teto amin'ity firenena malagasy ity. Tsy hoe tantara mahatantara azy fa nitondrany izay azony noentina rehetra mihitsy teo amin'izany hoe fampandrosoana ny firenena izany ary tao anatin'izany ny anaporofona ny andraikitra izay no tanany tsy hoe andraikitra ray fa andraikitra maro. Anisan'ny songadina ohatra ny amin'ny hoe efa mpanolontsaina manokany président Marc Ravalomanana izy tamin'ny fotoanandrony ary ankoatran'izay ihany koa dia maro ny andraikitra efa notanany teo amin'ny tontolon'ny fahefana mpanatanteraka izany tamina ministera maro samihafa araka nefa nitanterany mpanao gazetiny MPS azy ihany mo izany de niveau primature teo ihany koa ny fiarovam-pirenena tontolon'ny fizahantany dikan'izany dia tena nametraka mamy ho an'ny firenena ny Général de Corps d'Armée Guy Ratrimo Arvony. Izy ny lasa fa ny asa izay nataony teto amin'ny firenena dia lova tsara indrindra ho an'ny taranaka aty aoriana izany ary izany lova tsara indrindra napetraka ny ray aman-dreny izany ny Général de Corps d'Armée Guy Ratrimo Arvony dia mba ho modely ary zay ny tena zava-dehibe ho modely ho an'ny aty aoriana na izany eo amin'ny tontolon'ny hoe sivily na eo amin'ny tontolon'ny folo alin-da ihany koa satria zany Général Corps d'Armée zany dia nisan'ny galona avo dia avo zany eo amin'ny tontolon'ny folo alin-day zany ka dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny Général de Corps d'Armée Guy Ratrimo Arvony ny eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada. Ankoatran'ny izay ihany koa moa zany mbola resaka fidimandry ihany satria olona manana ny maizy azy teto amin'ny firenena dia lasa koa zany ny meme bebe meme zany tsisy zay tsy mahalala an'izany raha eo amin'ny tontolon'ny ainao manjery indrindrandrindra tamin'ny radio tao amin'ny radio pirenena tao satria dia nametraka lova tsara ihany koa izany meme zany eo amin'ny fanaovana tantara eo amin'ny resaka fitaizana sy fanabeazana indrindraindrindra satria ireny tantara amin'ny alalan'ny ainao manjery ireny indrindra ny radio dia tena mitaiza izy ireny tompoko fa tsy hoe natao hoe
analana amoany fotsiny fa le resaka any anatiny dia tena zava-dehibe zany eo amin'ny tontolon'ny fitaizana ka meme dia mandray anjara hatrany izy efa betsaka ny tantara zay nololao vo meme raha resaka hoe radio zany no resahana niaraka tamin'ry Solofo José, niaraka tamin'ry Dawily, be zany ireo zoky izay nametraka ny maizy azy any ko eo am'izay hoe tontolon'ny tantara izay ilaina ny tantara satria ireny ihany ko araka nambarantsika teo dia mitaiza ary tena hoe fanabeazana no zava-dehibe tamin'ny reny tantara no lalaoviny meme ireny ary dia tsy ho raraka tany ny zavatra izay navelan'ny meme. Zay ny momba an'iny ary dia mirary fiononana ihany ko ho an'ny fianakaviany meme ny miara-manonja MPS Radio Mada ary dia tahin'ny tompo moa satria dia efa voky taona tokoa izany meme izany. Akoatrany izay ihany koa dia raha hoe neny avaradrano eny indray zany no resahana ao anatin'izay hoe firesahana ray aman-dreny izay dia misy ihany koa zany ny ray aman-dreny anankiray izay lasa ihany koa Raboakary Soa-Justine izay avadina velany ny tokolara Minson Désiré izay ampitandrina tao amin'ny FJKM tao lazaina Ranivo Martura nodimandry ihany koa zany ray aman-dreny zany ary efa ananika ny 100 taona izy izao nodimandry izao tsisy zay tsy mahalala an'izany raha ny eny avaradrano eny, ny eny lazaina, ny eny manandrina avaradrano eny tsisy zay tsy mahalala an'izany ray aman-dreny izany ary dia miavaka ihany koa izany satria teo amin'ny tontolon'ny fitaizana, eo ny tontolon'ny fiangonana, eo ny tontolon'ny fitaizana tamina sekoly Ranivo Martura ohatra tao lazaina tao tsisy zay tsy nahafantatra an'izany ary betsaka ny olona izay no volavolaina sy hoe nobeazina tao anatin'izany fahavelomana zany ray aman-dreny zany ka dia petraka ihany koa zany ny soa izay navelany izy no lasa fa ny soa izay navelany zany dia lovain'ny taranaka tiorina. Zay ny momba n'iny aloha zay tsy azo lalovana fotsiny. Fa ankoatran'izay anisan'ny songadina tao anatin'ny 420 ora ty resaka hoe tsy fandriam-pahalemana ty. Ahoana ihany ty tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ty fa tena mampiteniny mona na io an-tanan-dehibe na io any ambanivohitra lavitrany dia samy mitaraina daholo amin'ny tsy fandriam-pahalemana, tsy maraina, tsy atoandro, tsy hariva, tsy alina fa rehefa hoe fotoana iainana zany dia manjaka ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Voainga kely teo tsika no resaka an'le hoe fandoroana olona nataon'ny sasany ohatran'ny masikita ny olona 30 mahery tany Akazibe dia naresaka be iny be dia be ny faneho-kevitra isan-karazany hoe ahoana ty fandriam-pahalemana ty mba mandraisa andraikitra mba ampiasao ny fitaovana sy ny fahaizana eo amin'izay tompon'andraikitra misahana an'izany fa ohatran'ny lasa médecin pré-la-mort foana. Iny moa fomba fiteny ny zavatra mitranga eto amintsika amin'ny resaka hoe fandriam-pahalemana tsy misy ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara marary ny tontolo ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara izany. Io zany zao vao omaly vao tetsy amin'ny 67 eto tanan-dehibe zany eto Antananarivo dia namana eo amin'ny tontolon'ny Haino Amanjery Iary Liva Andriana Ivomalala izay mpiasan'ny RTA dia tratra ny fanendahana miaraka amin'ny tsatokantsy. Fanendahana miaraka amin'ny tsatokantsy no nazo an'izany namana zany. Tsisy zay tsy mahalala ny Iary Liva raha mbola hoe eo amin'ny sehatry ny Haino Amanjery izany fa dia tratra ny tsatokantsy izany namana izany. Etsy amin'ny 67 raha ohatra ka ny hoe andeha ody tamin'ny omaly zany maleriva dia lasa ny saina maneritreritra hoe ahoana ary zany, ahoana. Satria zany le tsy fandriam-pahalemana tsy mifidy toerana intsony amin'izao fotoana zao na an-tanan-dehibe hoy isika na ambanivohitra. Tsy mifidy olona fa na antitra na tanora na lehilahy na vehivavy na ankizy dia tratran'ny herisetra, tratran'ny fanendahana, tratran'ny alatra, tratran'ny be fiavy ataon'ireo olon-dratsy. Inona ny dikan'izay? Ny faharatsiana zany, ny ratsy izay ataon'ireo olon-dratsy maro samihafa
dia manjaka satria eo aloha le asan-demony ao anatiny eo aloha zay aloha fa eo a ny tsy fahatahorana mihitsy ny rafitra izay misy eto amin'ny firenena ary nisan'izay ny rafitra mpanatanteraka de ny ao anatin'ny rafitra mpanatanteraka moa zany ny mpitandron'ny filaminana misy fanjakana eto Madagasikara fa matoa zany le olon-dratsy sa manao ny zavatra tena hoe abibiana amin'ny endrony maro de tsy asiany asiny tsy rarahiny tsy atahorany ataony ohatrany tsy misy hoe misy fanjakana ny eto amin'ity Madagasikara ity ary efa nytena hoe ohatrany hoe midefy mihitsy le izy hoe tena tsapainy mihitsy hoe ahoana zany fandehan'ny hoe fanjakana izany zay ny dikan'io ary efa misy ny resultat efa misy ny voasambotra zava-dehibe aloha zay efa mba hoe mampamandrimandry ny sain'ny maro aloha efa nisy voasambotra hony zao hony efa mandeha ny fikaroana zay fa ny tena zava-dehibe de ny hoe ny tsy isiany asan-jiolahy sy abibiana ohatran'ireny zany hoe ny barrière aloha zany no atao meloha ny ferovana aloha no apetraka meloha aiza izay ferovana ny vahoaka malagasy sy ny fananan'izay ferovana ny ainy aloha amin'ny olombelona aiza ve ka dia hoe namana zao namana amin'ny resaka hainao manjery zany ary liva Andrianaivo Malala mpiasan'ny RTA zay tena namana akaiky Tsatokantsy etsy amin'ny 67 zany ane anaty tanàny 67 hectara atsimo namana fanira zava-manantany misaotra ny namana faniry no nanao zay remarque zay 67 hectara atsimo aty amin'ny arean'ny 133 aty zany ho an'ny zay tena mahafantatra ny 67 aloha sisy tsika précision kely ohatran'izay mantsy le izy mba hahafahantsika zany mitandrina ihany koa de le olona zany am'izao fotoana zao de lasa miaro ny tenany raha afaka miaro tena ny tena marina nefa de zao tsy afaka miaro tena ilay malagasy manoloana ny tsy fandripahalemana manoloana ny ratsy satria tena hoe tsy afaka manao an'izay noho ny antony maro samihafa noho ny fahantrahana noho ny tsy fahampiana fa de inona zany no antom-pisiny ny malagasy amin'izao fotoana izao inona no antom-pisiny inona no antom-pisiny raha toka ifanehatra lava amin'ny resaka tsy fandripahalemana na ambanivohitra ho isika na an-tanan-dehibe dia mitranga izay tsy fandripahalemana zay endriky ny fahalemeny ny fitondrana io zay ny dikany endriky ny fahalemena dia lasa ararotana ratsy ny izay le hoe fahalemena izay inona moa le hoe endriky ny fahalemena satria mahatsapa ny mpitondra fanjakana raha miresaka hoe fampandrosoana fandripahalemana mantsy tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana ny fametrahana fandripahalemana maharitra zany tafiditra ao anatiny zay tsara mihitsy dia hoy isika hoe tsy mety ny toe-javatra tahaka an'izany ary zay indrindra no ilana ny fikaonan-doha-pirenena satria misy andraikitra tsy vita ao izay atompona andraikitra tokony anatanteraka an'le andraikitra tsy mahavita an'le izy ary le politika mpampandrosoana zay notenenina nandritra ny fotoana maro dia tsy tanteraka aloha hatreto ny akamarony fa filazana ny zaozao ny mbola ho avy no asesika ao nefa ny am'izao fotoana zao no olana zay iaina ny isan'andro san'andro ary tena manahirana de manahirana ny mieritreritra azy am'izao fotoana zao tsy miteraka voka-tsoa mihitsy ho an'ilay vahoaka malagasy zay zany no tena fipetraky ny resaka hoe tolony tsy fandripahalemana iny izay tsy azo ialana ny fikaonan-doha-pirenena ny teny zao ny Ramatoa Roland Ratsiraka Omaly tavaresaka tamin'ny mpanao gazety de anisan'ny teneniny tao hoe tsy azo ialana mihitsy izany fikaonan-doha-pirenena zany fa tsy maintsy irosoana io manoloana ny zava-misy fa iza moa zany Roland Ratsiraka zany ene tamin'ny fotoan'androny ka anisan'ny tena nanao ny aintsio zavatra nanoana ny Andry Rajoelina
tafotoan'androny a fa rehefa nandeha le izy a dia natsapa ny Roland-Ratsiraka sy ny atoko zay miaraka aminy sy zay miaraka aminy ao fa hoe tena mandeha any amin'tsizy anie zany firenena zany tena mandeha any amin'tsizy na eo amin'ny resaka toe-karena, eo amin'ny resaka fandrarana, eo amin'ny resaka tontolo politika, eo amin'ny resaka tontolo ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny zany hoe tena any amin'ny tena tsy neverana azy mihitsy ty raharaha ty dia izy mihitsy no anisany tena hoe tena fionan-doam-pirenena no solution. Andriamatoa Roland-Ratsiraka no miteny an'izany, ny atoko misy azy ny MTS ary zany no heverina hoe tena fipanjinana ny oambiny firenena fa tsy hoe ny eto ihany, le eto ihany efa tsy mety ve de efa tsy mety de mbola eo ianao no hijanona amin'iny lefa le tsy mety iny. De matsy de ololoha de hoe raha ny team sy ny RMDM io fa nga Roland-Ratsiraka team nga Roland-Ratsiraka nga RMDM MTS izy fa ny fahitany hoe tena izao no tokony mahasoa ny firenena dia mazava tsara ny teniny ary rehefa hitsina de hoe marina ny teniny Roland-Ratsiraka ninninona no faneho-kevitra any ambadika any de marina ny teniny raha resaka hoe fikonan-doam-pirenena. Dao aloha rahantsika kely ny zavatra nytenenina Andriamatoa Roland-Ratsiraka votoatin-kevitra zany zay nolazainy nalohana ny mpanao gazety ny amin'ny anamafisany hoe tsisy hevitra afa-tsy ny fikonan-doam-pirenena no lalana ahafahana mivoaka amin'izao krizy izao. De ho rahantsika. Azo hitarafana sady ny mety ho safidim-bahoaka izao fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenena izao hoy ny solombavambahoaka Roland-Ratsiraka androany. Efa tonga saina ny vahoaka ka azo antenaina hoe ity solombavambahoaka ity fa tsy ho lany intsony ny Filorajoelina ho amin'ny fifidianana ho avy io. Fantatra ihany koa fa manerana Madagasikara dia alatsaka dia ambany ny fitiavan'olona ny fitondrana io ary minisy matoky ako fatany zany satria manan'olona izy manerana Madagasikara ary minisy matoky fa tsy lany izy amin'ny 2023. Any amin'ny alabato sy ny fanaovana osika sisa no atahorana mafy fa raha ny safidim-bahoaka amin'izao dia mazava ny sary ho hiatrany ity mpanao politika ity fa efa tsy tia azy intsony ny akamaroany ny vahoaka malagasy. Tsy maintsy rosoana araka izany ny fikonan-doam-pirenena mba ahafahana misoroka izany fangalaram-bato sy doublon izany indray. Dia ny problème fotsiny dia fatany zany dia vahaolana ho azy dia hoe andeha angala-bato zay ny tetikasa zany. Dia zay zany ny hoe anaovako hoe mba hisorona amin'ny fangalaram-bato sy ny crise manaraka amin'ny 2023 eto amin'ny tany sy ny firenena dia miombon-kevitra zay amin'ilay fikonan-doam-pirenena mba ahafahantsika manao fifidiana mangarara ekeny rehetra ekeny zao tontolo zao ary indrindrandrindra mba isiny zay zavatra zay fikarakarana alohan'ny fotoana ary mba tsy lehibe ny fokotany zay alohan'ny fanjakana vola no mpikarakara sy mpikirakira ny fifidianana fa io ny anisan'ny olana goavana amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Ilaina ny fametrahana fitoniana ao anatin'izany rehetra izany sy ho hiatrany ity mpanao politika ity mba ahafahana mifandinika sy mijery tsara izay vahaolana ho an'ny firenena. Zay no fanazavana noentin'Andriamatoa Roland-Ratsiraka zay solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Tomasina voalohany momba zay resaka hoe fikonan-doam-pirenena zay mazava tsara ny teniny ary tonga de tsorina hoe marina ary mitombona manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Efa eto ifaniry Razafy Manantany miaraba ny faniry tonga somatsara ato anatin'ny fandarana Ndawary. Solomana metimety kely rena miaraba andrena sady misaotra aloha zany sy nitantana ny fandarana tamin'ny maraina teo io miezaky ny tena ara-potoana tsara isika dia miaraba namana teknisiana zay mandrindra ny sary sy ny feo ao ambadika ao miaraba ny namana eny amin'ny MBS eny amin'ny radio madamo fa MBS tsika eto Robena Malala de ry Nomsa zany zay eny ambony eny mampita ny radio ny feo amin'ny alalan'ity fandarana miara-manonja ity isika marobe de misy kokoa ao misy apita tafika anaovana zay kokoa zay reny mpianakaviana maromaro zareo
asa moa zay bebe andry tiavina ave mosa izy izy efa tadidika any marobe ny mangataka kokoa any Tsirabe any any Vatofotsy de misy mahazo arivo maromaro miaino antsika zareo de ny Antoliara zay maka toerana samihafa isaorana ny mpitatana ny MPS ny mpandrindrara teknika ry tantely sy ny ekipa rehetra zany zay nanao fandaminana amin'ny fikarakarana ny fitaovana ary razankla sy radany zay ny kojakoja ny fitaovana de efa mandeha tsara ny MPS Antoliara ny toerana misy ny MPS rehetrarehetra dia arapaina daholo isika takan'izany ny namana any Tomasina manerana izao tontolo zao moa zany de tahaka ny mahazatra kokoa faobe ny vaovao de maro tokoa ianao moa zany rina mbola andrindra ny fandraisana ny mpitarika mpandrindra ny FLN zay ho avy eo de Andriamato Iada zay diso fatatsika anatin'izay hoe antoko politika sy vondrona politika mijoro amin'ny fitiava-tanindrazana zay le hoe nationaliste zany maromaro asana mbola izy reny fa nitsaroko fotsiny aloha zany de hoe ny monument ao anatin'izany ny otrikafo ao anatin'izany ny solida ao anatin'izany solida zay le asary zokobe Raindina mbola ao anatin'ny tsara de mahatsiaro tanteraka indray any zokobe Taiofa Lasakorazana zay ray aman-dreny niaraka tamintsika teto foana James Saratsimo ao anatin'izany teny hoe nampiroborobo ny tena fitiava-tanindrazana izany fa mbola misy foana zany ateorina mbola mezaky mijoro mifo zany mampiroborobo an'izany de anisan'izany ohatra ny FLN de ho avy eo Iada rehefa avy eo za rehefa mahazatra antsika moa zany no mahita namana Iada anatin'izay faneho-kevitra zay fa ampanombohan'ny andevitra zany de tsika moa efa mitondra ny tefampinoina ho amin'ny fianakaviany reo nodimandry zany fa maka ireny koa zay naratra indrindra Iary Liva ny tenena teo satria tena namana Iary Liva tena namana mihitsy ary mazamazana ihany le nahazo azy satria fa ny andahana avy aty 67 hectares tsy mivoaka any amin'ny RMB 133 dia voatsado kanto zany teo amin'ny tendany fa voavony soamantsara de mirary fahasitranana Iary Liva ao anatin'izay hoe tsy fandripahalemana izay manao ny eny tsy zavatra any amin'ny faritra Marivatana any rehefa miteny Marivatana antsika zany de manomboka aty Ambohidratrimo mipaka makany Akazobe de rehefa mahazo ana Akazobe indray tsika de Vonizongo indray zany any reo mpitandro ny filaminana zany mampandry fahalemana zany ny tany mikasika indrindra ny amin'ny fandorana sy fanafian-dalo zay niatra tamin'ireo fokon'olona zany atao Ambolitarakely tena lavitra le lalana any fa misy zany le hoe tena fidirana anaty kizo anaty toerana maro samihafa anatin'ny quartier rehetrarehetra any Azalambo no ataony mpitandro filaminana azy de akaherezantsika andreo satria eny tena tsy mora le miatrika le zava-misy am'izao fotoana zao fa efa nitondrantsika fanazavany zany rina ny amin'ny hoe rehefa mijery an'ireo sary an'ireo bandikely ho an'tidyreo zany tsika ho an'tidyreo zany hoe reo atao Azalambo reo de tena mbola manodidina ny eo amin'ny 20 taona miakatra eo 20 hatramin'ny 30 taona le sala taona zany de azotsika sary an-tsaina le izy hoe tena mbola tena le taona tena tokony hamokatra hiasa any an-tsaha hiasa any amin'ny sehatra rehetrarehetra ao anatin'le tena hoe population jeune tsika eto Madagasikara de tokony misy production vita an'ireny olo reny fa lasa manao zava-doza zany le tanora malagasy am'izao fotoana zao de zany endriky le fahantrana daholo zany sy endriky le hoe déception lay situation socio-économique eto Madagasikara zany ho anna olona sociologue zany de fa mahatsapa tsara zany fa maninona no ohatran'izany izy mieno an'ny tantarany iza moa le malaza be ty i Gerson de misy anankiray iza le tratra tatia Moramanga taty iny le ho antidiny tadiaviny satria le réseau zany saika manodidina aty amin'ny faritra Betsiboka aty de mahazo an'ny Aloatra Mangoro de mahazo aty Analamanga le Analamanga zany le zone rozy mafy be Anjorobe Akazobe iny zany de iny etro mitoy
makatia bongolava, rehefa bongolava resantsika de mahazo any tsioromandidy amin'ny am'le ilany efa somary mahazo ny lalam-pirenena voalohany iny sy atia Ambohitromby Fianarivy be de mikisaka makany melaka iny rina iny lalana makany melaka iny enjana be zany Morafeno be sy Ambatomahitra zany de ohatriny any am'izay zone zay zany le misy an'le tena hoe tena tany tsy milamina mpitandro filaminana moa ka iresintsika foana fa nay zany ara ny resaka inony fitaovana tena mbola manahirana be ny any zany fomba hiatrehana ny fandrindrana ny tsy fandripahalemana fa iresaka lafin-javatra ohatran'izao tsika rina ity lafin-javatra ray ity tena mampikaikaiky any rehetra mihitsiny zany ny tena moa zany zay manana ny fiainana manokana sy ny vezivezena sy nandanina ny azo lazaina ny akapobean'ny taona zany tany amin'ny ilany atsinanany nosy iny de rehefa tonga ny vakansy ohatran'izao zany de miazakazaka zany ny akamaroany ny vahoaka malagasy taloha de mba manana an'izay hoe ekonomia anaovana fahafahana anao fialan-tsasatra zany de matetika amin'ny akapobeny akoatran'le hoe makany Antsirabe makany iny amin'ny lalam-pirenena voalohany iny dia Tomasina sy Mahajanga zany ny akaikikaiky sy nahazatratra kokoa zany an'ireo mpanao fialan-tsasatra zany fa tsy mitsidiky zany hoe tsy afaka mandeha any amin'ny faritra afaka mandeha ihany arak'izay fahafahany rehetra zany fa amin'ny akapobeny zany de hoe misy programa mpianakaviana makany Tomasina makany Mahajanga fa am'izao fotoana zao zany de raha ny zavatra fantatra de vitsy ireo mpiala sasatra any amin'ny faritany Tomasina iny ny antony ratsy ny lalana de saika zany mitovy lera ho an'ny makany Mahajanga ny makany Tomasina eo amin'ny 360 na 365 kilometra eo Mahajanga dia 500 mahery zany na 500 kilometatra mahery fa le ora anaovana raha ohatra ka hoe adiny 10 taloha ho an'ny Mahajanga de saika adiny 10 Tomasina na adiny 120 zany de atao hoe misy fahatsarany kely ve mety misy efa lalina somary amboamboarina kely fa aty Brickaville mafy be fa mihazo makatia mahazo anambatolona makany koa Moramanga koa de misy lalana tena ratsy be mihitsy zany indrindra moa zany rehefa andeha hiazo aty Marzeviny ianao de fantatsika tsara le mandeha any de le mihazo any Endrika rehetrarehetra iny any Anjiro ratsy ny lalana zany afaka amin'indray de any Loloa indray aty akaiky ny Beforona mahazo any Brickaville aty de Brickaville mahazo any Tomasina de zay mahatonga an'le hoe lasa misafidy ny akabetsahan'ilay mpiala sasatra makany Mahajanga rehefa fotoam-pialan-tsasatra ohatran'izao zany satria ohatrany miala am'le lalany ratsy zany kanefa anisany misy any koa manana fitiavana manokana ny Tomasina fa ny loza de ity alefa namana teknisiany ty misaotra betsaka amin'ny falitsika satria faliko moa zany anisany tena aingana be mihitsy anatina fikarohana lalany 10 pointy tompoko tena raharaha be mihitsy ny lalany 10 pointy adiny 3 sasany ny anaovana 450 kilometatra adiny 3 sasany lay natao adiny 2 sy 10 minitra teo aloha teo na adiny 2 sy 1 adiny 3 sasany izy am'izao fotoana zao de samy efa naretsika fa hoe efa nambarina hony zany lalany 10 point zany satria ny 10 point moa zany de ao anatin'le hoe lalam-pirenena fa 5 fa io izy hitantsika amin'ny sary io tena fijaliana tanteraka mihitsy de adiny 3 sasany raha ohatra zany mandeha tsy mijanona ny taxi Borossia de mahazo an'izay adiny 3 sasany zay fa raha ohatra ka mampiontsaka zany mampidina olona andalana zany manala olona andalana na koa mandray zany de any amin'ny adiny 4 mahery ihany zany nefa lalana 450 kilometatra de lasa lay endrika lay fitadiavam-bola mihitsy ny bloqué anatin'izay lalana ratsy de kambo zany reo mpiala sasatra ho any am'izany toerana zany de voatery manitatra lalakafa ny mpiala sasatra zany zavatra tokony ho fantatra le fitondram-panjakana
de varina am'le endriky le oeraoera sy le endriky lay hoe fisesehoana ivelany fotsiny iny moa zany efa tratran'ny fialakataimana efa tratran'lay tsongosofona avy any amin'ny CNOE avy any amin'ny FFKM avy any amin'ny groupe des experts nationaux le fitondram-panjakana ajanony ty fisesehoana ataonareo ty fampisehoana ataonareo ty fandanimbola mpanjakana ataonareo tsy mitondra asa zao vokatra ho an'ny voaka mainka aty fa jerevy zay zavatra masony voaka satria lasa any amin'ilay resaka spectacle ny volany le fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao sy le fisehoana satria de iny teny ro Laurent Tsirakiny manamarina lizy efa fantatra izy eo fa tsy ho lany de efa manomana alabaty ngezabe izy reo de mandritra ny mandahana filohan'ny republika ao anatin'ny 3 taona sy tapany zany de isan'andro misy fampelezan-kevitra foana ataon'le fitondram-panjakana zany hoe sady mitondra firenena lay fitondram-panjakana no manao fampelezan-kevitra zay zany zava-misy am'izao fotoana zao isan'andro zany ary tsy mety vita le fampelezan-kevitra ino moa ny atao hoe fampelezan-kevitra amin'ny alalan'ireo mbola fampanantenana nefa efa ao anatiny lay fotoam-pitantanana an'lay fitondrana lay mpitondra am'izao fotoana zao de tsy mahazaka mahita vahoaka de tsy mahazaka mandray micro de vetivetikeo de manao promesse nefa efa ao anatiny le fitantanana an'le firenena zany problema tena manahirana n'le fitondram-panjakana mihitsy zay zavatra zay ary io raha ohatra ka hoe misy manao analizy ara-tsaina zany mpanao fanadiadiana ara-tsaina fandalinana ara-tsaina ho an'ny comportement sy le geste zany sy le attitude an'le mpitondra fanjakana sy le fanjakana en général de tonga de afaka mamoaka na valina analizy rena rahabe mananjara ohatran'zany ange zavatra nitrangy pianazy fanjakana tao amin'ny renena ohatra zao le zavatra nitsanga tantaraintsika reva aveo voanazo fanjakana Joe Biden de voananomboka ny kabary fotsiny izy satria le segondra aorina n'le fanaovana an'le fianianana de mikabary amin'ny fomba ofisialy filohan'ny republika izy ao de tonga de anaovan'ny olona étude lecture sy ny rehetrarehetra ny comportement de nohon'ny olona de jerevan'ny olona daholo ny geste ny tanana ny fiodin'ny vava ny tare ny rehetrarehetra ny akanjo sy ny sisa manomboka am'le lera amin'ny mahafilohan'ny republika azy de fa aingana be zany manam-pahaizana amerikanina mamoaka an'lay endriky lay fomba mampanao an'lay filoha tamin'iny fotoana iny izy mandeha somary mibilisatra eny ambony fiaramanidina hiakatra eny ambony fiaramanidina amina totohatra izy misy zavatra tao de mitantana de manilika ny tana mivadiny tampoka maso mahoaka de anaovan'ny olona lecture hoe inona mahazo any rangaty de mivoaka ho an'lay manam-pahaizana mombana resaka psychologie zany de mivoaka hoe zao io olona io ka raha ohatra zany misy ohatran'izany eto Madagasikara tonga tena hoe manam-pahaizana tsara mihitsiny de isaky misy kabary ataona tompona ndraiky mpanjakana de mandeha le fampanantenana de mandeha koa le fanazava-kevitra de ao anatin'le fanazava-kevitra misy lahateny diso de venomba n'iny olona iny ohatra zany 16+3 ataonao 18 zany de fa taitaitra ihany ny olona coton de Tuléar lazaina hoe ambolena de fadrany aloha tany de ozy izy ny olona mety tsy de fantana nefa culture tokony normale be zany hoe inona moa mahatonga leko sa tsy may de tsonao ny anaran'ny professeur Rakoto Ratsimamanga lazainao fa professeur Rakoto Manga zany tsy azo anaovana fahadisona mihitsy zany savant anie zany professeur Rakoto Ratsimamanga zany raha salama lazaina natsingidina le fonina te ambolopotsy raha salama marture ery amina ery amanjaka ray ery misy zoan-drasalama zany tsy azo atao zavatra kely madinidinika zany fa hitsaraina ny toetoetra sy ny fombafomba ny fahatakara faharalitan-tsaina an'le filoha zay ngeny natonga ny Andriamatoa-Deratsy Afrika tany amin'ny taona 90 entre 20 sy 90 tany hoany dia saika Andriamatoa-Deratsiraka no nitondra fitenenana tam'izany moa zany le promotion de ry Faute Boenia ry Nicéphore Soglo ry io ambola hatram'izao ary Paul Biya Cameroun mbola mitondra ry Dos Santos Angola Dos Santos iza le mijalijaly be ty am'izao fotoana zao any Côte d'Ivoire le exilé Blaise Compaoré maro be de rehefa misy zavatra natao tam'izany fotoana andrano ho an'ny aty Afrika de Andriamatoa-Deratsiraka no mitondra fitenena satria eo zany le tsanganana sy le farany hitan-tsaina Andriamatoa Marc-Ravalomanina indray eo le fahaiza mitantana le leadership sy le management iny tena rara ary tsy nananany le génération niaraka taminy taty aoriana tamin'le fitantanana firenena
rendray nisandry Moussa Traoré marobe zany taty aoriana zany le filoham-pirenena afrikana tiako tenena am'izay zany de tonga de mivoaka ho azy le izy ao anatin'ilay sehatra iraisam-pirenena sy ilay tsanganana eo amin'ny resaka diplomasia zany sy ilay inona moa misy fomba tenenantsika azy foana zany le lasa misy énergie tampoka le olona satria lay tsanganan'le olona misy le personnalité an'le olona voilà mivoaka zany eo anatin'izay riny fa rehefa mandinika le zava-misy eto an-tanàntsika tsy mbola mamoaka an'le tena personnalité mihitsy le izy fa le olona raha ao anatin'ny fitantanan'ny firenena de mbola ahoana moa le ohatry misy vidéo zany ry tandraizanay malala zay ohatrny tsy hain'le olona le aiza misy filoham-pirenena tsy zany de tatya inona moa zany le firenena anankiray fa miverina eo izy sa moa zay Borneo sa Ouganda miverina eo ihany le izy manjary le ade Amin Dada am'izay fa miverina eo kely ihany le resaka Bongo zany tany Gabon tany Gabon ka zay lafinjavatra zay zany tsara ho fantatry indritsy manefy le fahalalana sy ilay kasokasom-piainana ary zay no nampiazaka amin'ny président Zafy ny tantanana ny firenena nomen'olona tsy ny tamin'ny fotoana ny président Zafy hoe varenana anao Madaredy ary lasa ny vidiny lafo le izy tany le motion d'empêchement zany fa nahafalin'ny olona tany ambanivohitra le izy hoe nisy filoham-pirenena nandeha 4x4 raha nandeha taxi moto tam'izany mbola tsy hoe le moto be le Zambogono le hoe Honda sy ny sisa fa misy moto kely Vespa sy ny sisa sy zay afaka mba mitsifitsofoka kely zany de misy fotoana mandeha tongotra fa nahafahan'ny olona infrastructure samy hafa ianao de mahafantatra zavatra marobe zay tsy hainao hoe inona natao hoe route nationale provinciale inona natao hoe interprovinciale route nationale secondaire zany mila hay zany fa za zany rina mahita zava-misy am'izao fotoana zao mbola mianatra mitantana firenena lay mpitondra fanjakana sy manodidina azy de vao nahita fa niolokevitra tamin'ny gazety ary naheno mpanao politika amin'ny teny hoe le manodidina an'le filoham-pirenena mihitsy no tena problème ary zany marina tokoa zany satria tsy hitanao olona nanana culture politique tsy hitanao olona sehatra tamina tontolo politika ary tsy mahavava olana politika no mandray andraikitra ara-politika am'izao fotoana zao fa olona variana manao bizina sy mieritreritra fotsiny ny ampanankarena ny tenany de ivoaka anatin'lena de lasa mpanankarena vaovao de mampirevianakaviana de ty koa misy an'le phénomène hafahafa amin'ny alalan'ny tony karaoke cabaret vendredi joli sy ny sisa de olona blink mandany vola amina revotriny reny zany no zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao de lasa voadidina olona tsy capable afaka hitondra vahaolona an'le adevitra le filoham-pirenena am'izao fotoana zao de tsy afaka mihitsy mitondra solution amina problème anankiray de io le nitenen'ny gazety Midi Madagasikara omaly sa faky maly indrina le hoe hitany amin'ny sehatra rehetrarehetra tena midina tsehatra misy le filohan'ny repoblika mamaha le problème satria ndraindray izy efa tsy mahatokontsony ary ndraindray le verina ho conseiller le verina ho staffny cabinet rehetrarehetra tsy mahabata an'le situation am'izao fotoana zao fa variana manao merci président alefa président de midokadoka atao anaty Facebook fa tsy afaka mitondra solution ahafahan'le président mivoaka anatin'ilay situation na crise ngezabe eto amin'ny firenena zany zay ny zava-misy am'izao fotoana zao manao resaka fandalinana kely tsotsotra fotsiny tsika amina resaka gestion na comportement sy lafin-zavatra variana fa mbola ho avy eo iada ho avy eo anko raha kiki satria raha ny fampiresana dia anisany miaraka atsika atao anatin'ny miara-manonjy izy hiresaka ny fodi-kevitra gasileo sy ny fitakina ataon'ny gasileo zay tarihany raha Zafimamy Christian na raha kiki dia miandry azy moa tsika fa omeko andrina aloha zany ny fandaminana fandana fa mbola marobe ny zavatra ho resahantsika mbola afaka hoetitsika le resaka Roland Antsiraka teo iny ny resaka forum fanabeazana kitoto efa teto député Todsoa zay miala tsiny moa na i député Todsoa na député Rastan satria voatany amin'ny adidy amanandraiky tsy izy mirahalahy reo zany de sy tafaraka amintsika androany fa efa nanazava tamin'ny herin'ny androany député Todsoa hoe zavatra tsisy dikany io kitoto io forum hitadiavana andrafetana tetika asan'le fanjakana io hitadiavana vola any volana septambra zay fivoana amina fivorian-dehibe ataon'ny filohan'ny republika zay nambarany député Todsoa teto de mivoaka am'izao fotoana zao ny adevitra any amin'ny resekolo tsy miankina zay marobe no menomeny hoe tsisy dikany petatoko kitoto de ny foanana le plan sectoriel de l'éducation zany mbola resantsika zany rehefa ampy fotoana fa ampiveriko ato amrina aloha zany ny fandrindrana fandanina namana iada koa efa hitako ambadika ao ndao ary reny marina mihitsy zany tenin'ny faniry raha Zafy Manantany zany satria
raha ho avy eo zany zao raha kiky hoe avy amin'ny gasy leo de mifanontaniana hoe leoninina de mazava leon'ny fampanantenana pokaty, leon'ny tsy fandriam-pahalemana, leon'ny fahantrana, leon'ny tsy fisina, leon'ny fitongolana mpitantanana, leo ny fahafahambaraka manoloana n'izao tontolo zao eo amin'ny lafiny maro. Inona ihany koa leon'ny fisin'ny hoe fandrobana ny harem-pirenena, leon'ny alabato, leon'ny hoe familiviliana amin'ny endriny maro, leon'ny fanaovana tsinitsinina ny tantsaha, leon'ny faratsin-dalana, leon'ny tsy fahafahana mividy intsony fanafody ary tsy afaka mitsapitena araka ny tokony ho izy intsony ny malagasy, leon'ny tsy fahafahana mampianatra araka ny tokony ho izy intsony ny zanany. Leo zany zavatra rehetrarehetra zany makaleo izany de ity zany tsy hoe mipanohatra no miteny an'io zany hoe efa nisy fotoana ny ainana zany, efa nisy fotoana zay ny lalovana teo aloha ary dia eo amin'ny fotoana zay jerena ny resultat am'izay zany zao satria maninona ity régime ity zany zao de efa taona no teo dia nanahoana de zay no zavatra nisy le hoe leo zany de fa voka-javatra io voka-javatra ka ho avy eo moa zany raha kiky anazavany zay ataony zany sy ny programa ny maro samihafa sy ny fodi-kevitra izay ijoroany fa efa eto akaiko eto hiada zay ampitarika ny anivon'ny Front de Libération Nationale zay FLN raha vao miretsika hoe FLN zany de ohatrany ny Algérie zany fa tia FLN eto Madagasikara Front de Libération Nationale zay tarihany iada moa zany tsy vaovao amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada fa efa mpiakatra eto izy mitondra fanazavana sy faneho-kevitra miarabanao iada avy hatrany dia apetratsika le fipetraka ny raharaha zany amin'izao fotoana zao misy fandresen-dahatra anankiroa mifandona amin'izao fotoana zao, misy resaka communication izay aparitaka any amin'ny vahoaka anankiroa mifandona amin'izao fotoana zao ary misy fomba fijery anankiroa mifanohatra amin'izao fotoana zao. Ny andaniny miteny hoe tsy azo hitivirana ny fikaonan-doam-pirenena manoloana an'izao zavatra iainan'ny firenena izao. Zay zany no voizina ato amin'ny ilany ato. Ny ato indray milaza zay ahitana ny mpitondra sy ny mpanohana azy miteny hoe tsy ilaina izany fikaonan-doam-pirenena zany fa tena ny resaka fikarakarany vahoaka zao no atao sinsiza tsy ilainy zany fa fandaniam-potoana zany hoe fitadiavan'ny sasany sezy zany sinsiza fitadiavan'ny sasany fiaraha-mitantany zany resaka tombontsoa manokana zany hoe fikaonan-doam-pirenena zany. Zay zany zao no mifandona amin'izao fotoana zao de ilay vahoaka sy olo-pirenena eo anelanelany eo mandanja an'le izy fahitany iada azy mitsoka makaiza ny rivotra, mitsoka makany am'le tsy ilaina ny fikaonan-doam-pirenena sa mitsoka makany am'lay hoe tsy azo hitivirana ny fikaonan-doam-pirenena. Ia de faly miarabanao rina, faly miarabany miara-manonja ary indrindra reo mpikirakira ny teknisianina rehetrarehetra ato amin'ny MBS misaotra betsaka amin'ny fanasana ary de miarabany ireo mpanohana ny fitondrana sy ny fitondrana ankehitriny satria zareo de manaraka n'izao fandarana zao faly miarabanareo de fary miaraba tsika rehetrarehetra vahoaka mpanaraka ny fandarana. Be deabe le leo teo teneninao le leo teneninao te tena be deabe fa gamany raha ho tanysaitsika iverenantsika zany sarotra be fa marina tokoa ny teneninao eto amin'ny firenena ne zao de misy hevitra roa mifanohitra. Mifanohitra le hevitra roa reo nefa ny tena marina zavatra iray ny angany. Zavatra iray ny angany de samy fahatsapana fa latsaka katerena ny firenena. Latsaka katerena ny firenena miainantsika rehetrarehetra zany tsy mila tanysaina, tsy mila tenenina tsony hoe tsy mandeha ny fitondrana sy ny anna rehetrarehetra satria na ny pomba ny fitondrana, na ny ty amin'ny lafin'ny fanoherana, na ireo milaza fa
misabaka mahay grand écart zany le hoe centriste de samy milaza fa misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina manoloana zao fahalatsahan'ny firenena katerena zao fa eo amin'ny hevitra tenenina hoe handeanana am'lay izy eo am'izay zany ny tena tsy mitovy satria raha ny eo amin'ny fitondrana de milaza fa tsy olana ara-politika fa olana ara-tsosialy no misy ka tokony hovahana ny olana ara-tsosialy de gagy anao zany aloha raha izany satria olana ara-tsosialy efa nanomboka tany amy 2009 tany nanomboka tena ny mafy mandraky ty ny androany mbola tsy olana voafay ara-tsosialy ihany. matotsy vo ny olana ara-tsosialy a na ny olana ara-toekarena na olana inona misy eto amin'ny firenena rehefa mpitondra fanjakana ianao a de ara-politika ny vahaolana rehetrarehetra ara-politika ny vahaolana rehetrarehetra noho izany olana politika olana ara-politika ny teny ny mpomba ny fitondrana hoe andeo ifampiresaka efa izany maka zao ny tenin'ny andriamato gouverneur era somaromaka zay ozy izy vonina ifampiresaka de ozy akomantsy azy hoe izay nge tsy hoe teny hoe vonina fampiresaka aminareo e nanoro-hevitra anareo foana nandritry ny fanoerana ny hevitra hoe zao ny zavatra tsy mety na afahanareo nanitsy ny dianareo tsy noenonareo zany tsy mila mifampiresaka tsika fa nareo fotsiny mila miainy de manatanteraka satria manko ny raha ifampiresaka tsika de lazainareo ndray hoe tiazo seza ndray zay tsy zay le izy rehefa manohatra zay manao hevitra ety a de miaino tsara ianareo mila miaino tsara ianareo tsy haiko aloha zany hoe fomba fiainonareo ahoana fa zay fotsiny ilaina miainonareo a de makala hevitra nareo a de anjaranareo mitantana an'le firenena araka zay fomba hitantanareo anazy fa andriamato gouverneur tsy vitandresaka amin'ny fitondrana firenena tsy vitandresaka zany tenenina zany ifampiresaka tsika tsy vitan'zany fa raha fampiresahana no matafitan'ity firenena ty a efa ela ianareo no nyresaka teo betsaka ny resaka efa vitanareo ary nanareo sam'ireo ary miresaka de ndraindray miady fa tsy natafavoaka ny firenena izao nareo milaza fa hoe tsy ilaina ny fikaonantom-pirenena azadiny fa raha vo nanomboka ny teny ny mpanohitra zay zany ny fampiraharaha amin'ny tokony isin'ny fikaonantom-pirenena de namorona fikaonantom-pirenena maro isan-karazany ny fitondrana entina hanaronana n'lay fitakina fikaonando andemena de mena azy de nanao an'le hoe fikaonandoa momba ny tany fikaona momba fanjary-tsakafo hoe fikaonandoany zao hoe zao ndray da ohatra misy fikaonando momba fampianarana e fa tsy zany eny le problema eto e tena problema eto amitsika eto miara mahitsika problema politika noho ny tsy fahaizanareo politika aloha ataoko ahitsy ohatr'zay tsy fantako fa nehokevitra zany hevitra zany eto koa mako manahira narina rehefa maneho hevitra ohatraohatra mandondonana tamora ihany fa le izy zany teny izay mihitsy e fa tena le izy zany ny olana eto a de olana ara-politika ary anisan'zany fototra tena ny angany ny olana rehetrarehetra nisy teto de ny tsy fahaizana miandry fotoam-pifidianana aza vaiko tsara mihitsy zay tsy nahandro fifidianana voalohany indrindra aloha lay mpitondra faharoa ilalam-pifidianana ny rafi-pifidianana misy eo ny fitantanana ny fifidianana tsy mandeha araka n'zay tokony ho izy andeha tsy ho teny feno osoka feno alatra feno teny izany zany le mila anaovana fikaonando zany ny fanaovana fikaonando momba ny fifidianana de tsy hoaniny vahaolana rapitso raha fakapitso ny sakafo hoan'ny olona rapitso tena mariny zany fa tsy maintsy atomboka izao kosany mba hahafahatsika miatrika fifidianana araka ny tokony izy tsy hiverena n'lay olana ntsony am'izay fifidianana manaraka eo mba tsisy tsy petraka ntsony zany le olana ohatran'zao zay le izy zay le fikaonandoam-pirenena fa akoatran'zay nge be dehibe nge ny fikaonandoam-pirenena ho atao eo tsy hoe zay ihany fa zay aloha ny zava-dehibe indrindra fa hoan'ny ankehitriny koa de afaka tapahana tsara hoe inona ny fanapahan-kevitra raisina mba hahafahana manohy manala ny firenena ao anatin'zao olan'zao hoan'ny rapitso hoan'ny rafakapitso tsy misy fifanarahana mihitsiny eo hoe andao iresaka de ifampizara seza za tena mbola mamerina an'izay a tazomy mafy ny sezanareo raha tsy voatazonareo sy superglo tena zany le anina an'le izy fa zay miteny hoe ny mandray fanapahan-kevitra ara-politika eto am'ty fireneny ity tena tsy hainareo tsony raha hainareo raha nga ataonareo androany any zany e fa tena tsy hainareo zay ny ilainareo anay zay ny ilana ny fampidiniana fiarahana hoe ahoana no
fanapahan-kevitra politika rehetrarehetra tokony satria fanapahan-kevitra politika foana no ahafahanao mitantana ny fireneny. Dikan'izay ny mpanohitra raha miteny anareo hoe tsy mety ny ataonareo le tsy mety ataonareo tokony mahay mihaino fotsiny nareo de ahitsynareo rehefa tsy hainareo ny haino hatramin'izay izahay manana n'lay fahaizana mihitsy ny raha tianareo fatana ny manana le traikefa mihitsy hoe zao le izy zao hitondrana anazy de tokony zay zany no arahana. Zay tsy miteny hoe miala eo amin'ny toerana ny ministra sy ny ohatran'izany am'izany misy ny gasy leo tena miteny mihitsy hoe miala nareo fa tsy lasa tsony zay nge tsy matafaraka anay sy ny gasy leo fotsiny efa zay miteny hoe ataoviny anareo raha mbola zay ny eritreritrinareo fa ny gasy leo ko nge raha manala anareo eo tsy mieritseritsy izy hoe izy ny hoe fa asorony fotsiny nareo satria teny efa aleo anareo fotsiny izy zay le izy fa ny fitondrana de tokony hanaiky za miteny an'izany reny tokony hanaiky ny fitondrana fa lay fahaizana lay traikefa lay hevitra roso izay iny tsy misy am'zareo fa tsy hoe handeha hanao fikonan-doha kely any ary de iteny hoe tsy ilay ny fikonan-doha ataon'ny mpanohitra fa fikonan-doha makany amin'ny fifidianana fotsiny io ny olona tena matahotra fifidianana indrindra de izao fitondrana zao. Ny olona tena tsy mahandro fifidianana indrindra riny de izao fitondrana zao. Tsy nahandro fifidianana zao tamin'ny 2009 mbola tsy nahandro fifidianana zao tamin'ny 2018 tsy andrinareo ary mazava mihitsy ny teny'lay filoha tamin'izany hoe tsy andriko tsony fa maika ampandrosany firenena tsy mahandro fifidianana. Donc raha izay zany no resahanareo hoe tsy mahandro fifidianana miandrasa 2023 de zao no teneninay nareo rehetrarehetrarehetrarehetra ao amin'ny fitondranareo ny filoham-pirenena ihany no manana mandahatra amin'ny 2023 izy rery ihany tsy ianareo reo le teneninay le ministre prime ministre directeur gouverneur tsy manana mandat électif anareo tsy manana mandat nareo fa mielanareo rehefa tsy mahininina zay ngeny le fitenenana rehefa tsy mahay tsy mahavita ininina le olona de azo alana amin'ny fotoana rehetrarehetra zay ny resahanay na isan-kerinandro ary na isan'andro ary rina na isan'andro ary satria oromboatendry misy ministra teo nge nasorona telo andro zay ohatran'izany andro de lasa zay le izy tsy manana mandat ny 2023 nareo zay aloha fa ny filoham-pirenena manana an'izany mandat zany fa afaka asorony ny vahoaka eo amin'ny toerana io izy rehefa ohatra ka hitan'ny vahoaka satria ny vahoaka ny masomadia amin'ny tany sy ny fanjakana tsy misy lalàna mihitsy milaza hoe rehefa nomena mandat ianao hatramin'ny 2023 de tsy maintsy ianao no mitondra hatramin'ny 2023 tsisy an'izany satria ny fianganan'ny filoham-pirenena nge tsy resaka hoe etsy-bahoaka ihany fa Andriamanitra afaka manapaka anao hoe faranako eto ny fotoana hitondranao ny tany sy ny fanjakana ary mety anao mihitsy miala eto tany tsy mitondra hatramin'ny 2023 ianao raha tratran'izany satria raha misy tsy fahasalamana ianao tsy fahasalama-tsaina ohatran'ny mpiaradia maro ohatrany efa misy ohatran'izany satria tsika tsy topony ampitso de Andriamanitra zany tapaka le ananao fa teneniko anareo tena matahotra fifidianana ty fitondrana ty mantsy anao rena satria ny filoham-pirenena de TGV mandritra ny fotoana hitondrana zao tokony fidiny ny chef de région tsika noho ny fahatahoran'lay gouverneur hiatrika fifidianana de aleo aloha izy tenena gouverneur tsy olana nge ny hoan'ny zao fitondrana zao raha ohatra izy manao fifidianana chef de région araky ny lalàna de tokony ataony tokony atao akamatahotra izy satria raha hofidiana ny chef de région tsy olana izy nefa chef de région araky ny lalam-panorenana ka zay ny teneniko anao hoe matahotra izy fa tsy ataony matahotra izy fa raha zany Andriamatoa Era Somarimaky zany no niatrika fifidianana gouverneur teo tsy lany ary izy nge no miteny an'izany hoe raha am'izao tsy matahotra tsony izy satria efa vita sedra tamin'ity gouverneur te oranga te efa vita sedra tamin'ity efa nanao ese zany zao vao tsy matahotra fa za miteny anareo hoe zay aloha de tsy mahandry an'izany hoe itenenanareo an'izany hoe miandrasa 2023 nitahotra ngeny anay tsy le hoe holany anareo amin'ny 2023 fa nitahotra ny anay de hoe raha izao no endrasana 2023 zao fahazo mivahoaka zao mafy be ara mbola iandro 2023 anao rina mety le vy sarim-bolamena mety tsy hitanao tsony satria zao izy efa tsy hita le izy tsy fantatro hoe nakaiza
lay visary mola mena atao anatin'le coffre fa raha miandro 2023 ianao za tena mino fa le coffre mihitsy mety tsy ho hita tonga ny 2023 tsy hitanao i coffre ary mety ny coffre rehetrarehetra le ministère tsy ho hitanao satria tsy ohatra mielany meritra le fananam-pirenena de efa meritra hatramin'ny ao anatiny de meritra mifanaka fifarana io de farany tsy ataoko ianao zao tsika zao nahita zao tamin'ny 2009 nisy an'ireny tomobile be deaibe reny tery amin'ny sisy vato le Yaris Toyota reny izy reny tsisy hitanao mandeha tsony teny amin'ny lapany avoloko feno tracteur teny tsy zany le izy hoe mbola ianao hoe manana tsy andronay le 2023 zay no atahoranay fa tsy ny fahazahoana roa toerana misy nge ho namana efa milaza fa tsy ho lanzany nareo amin'ny 2023 zara miteny hoe mety tsy ho candidat tsony nareo amin'ny 2023 fa rolaratsiraka no miteny an'iny anga le zay zavatra zay zany a no anton'le izy rina reo tsy manan-kevitra tsony tsy manan-kevitra reo be de be ny solution afaka amana ny olan'ny firenena ankehitriny fa le finiavana zany ny tsaoriny ia iny moa zany efa zay ny hevitry ny any amin'ny hoe zay tsy pakasitraka ny fikaonan-doam-pirenena manan'zay heviny ihany izy anazy zay fa ato amin'le hoe zay makasitraka sy hoe tsy azo hidivirana ny fanatanterana fikaonan-doam-pirenena raha ohatra zao hoan'ny FLN Front de Libération Nationaliste Libération nationale zay reo zany le menavazana zay moa le filaza azy tena le hoe de tia tanindrazana mahery vaika inona no heverinareo zany inona no entinareo ary ao anatin'io raha hoe tsy hoe raha hoe moa zany fa nareo zany zao sura fa andray anjara am'le izy araky ny FLM ny FLN nge tena le hoe fitiava-tanindrazana zany fivondrona be ary ao moa zany nareo sy ny otrikafo zao mitovitovy mitovitovy mihitsy ary misy efa misy mihitsy ankehitriny olona maro fikambanana maro zany no mitaky aminay andao ahatsangana ny vondrony ty tanindrazana zany hoe zay moa zany eo pieritseretanazy hoe tokony zay ve ny lalaka ohatrany hoe mamofopofony amin'ny deraem zany satria eo amin'ny tantara le izy azadiny fa ny FLN de ny FLN de reo hoe menavazana reo hoe tafika menavazana reo mpitolona menavazana reo olona tena niatriky niady zany ary tena any ambavahady mihitsy fa raha nataotsika le menavazana manko ny anarany de nanahirana tsy fantatry le mpanjanaka indray hoe inona ny dikany fa reo vao miteny ianao hoe FLN tonga de fantatry le mpanjanaka le izy satria efa nahazo azy tany Algérie de dikan'izay zany zay nitazomanay le hoe FLN fa tsy hoe zay te hitazona azy amin'ny teny vazaha fa tiana ho fantatry le olona le izy hoe inona le zavatra resahana zany fa reo zany da tena manina de le mpikambana menavazana fa izao raha ho resahany rina fotsiny zany io tsingantsika fotsiny momba an'ty hoe conférence nationale fikonan-do nationale zany mahakasika ny fifidianana io ny hevitry ny FLN momba an'io zany de tsotra kely voalohany indrindrany aloha ny FLN aloha de efa mahafantatra ty amboalohany fa raha mirotsaka ho fidiana azo adoka za tisanjato fa tsy ho lany satria ny antony de zao ny hevitra posaky ny FLN rehetrarehetra de mirona any amin'ny fitiava-tanindrazana fa tsy mirona any amin'ny fitiavan-tseza zany hoe mandrodana an'ireo fahefana sy ireo fangorona karena anana ny mpanan-karena am'izao fotoana zao anana n'ireo mpidongy fahefana am'izao fotoana zao mandrodana an'izany ka azo antoka zany fa raha ohatra zay no mirotsaka ho fidiana de ireo ihany de efa andany vola tsy halany anay fotsiny fahafantarany zany fa tsy hoe matahotra fahafantarany zany hoe zay le zavatra misy eto de ny fandravanany zay fahafahana amin'ny vidin'ny safidim-bahoaka zay izay zany ny tianay ho arodana amin'ny efitra rehetrarehetra oso eo amin'ny fifidianana hoe tokony tsy hisy tsony ny corruption électorale zany inona moa zany rehefa vidinao vola ny olona rehefa tambazanao kaskety ny olona rehefa tambazanao zavatra ny olona mba haneo ny hevitrao sandaina ny safidiny ny hevitrao mihitsy no asainao anina hoe ianina fidiny ny hevitrao zany no asainao ataon'le olona fa tsy le olona no mametraka ny heviny hoe ianina no fidiko misy mandrahoana mihitsy hoe tsy maintsy ty misy mihitsy ary santainao mihitsy le izy akoatran'le hoe dikan'izay zay ny corruption zay fanambazana n'lay olona ara-bola ara-pitaovana araky ny rehetrarehetra akoatrany hoe fampitahorana sy ny tsindrazonena eo amin'ny fokotany izay zavatra zay ny tena tsy ekena mihitsy ary tokony tsisy tsony satria raha izay tsy matahotra an'izaniza mihitsy amin'ny fifidianana fa azonay zato isan-jato indray fa
any amy 700 nay vato azo nay raha mirotsaka hovidiny zay raha ohatra ka mandeha tsara araka ny tokony ho izy ny fifidianana satria fantatray fa ny malagasy 700 de tia ny tanindrazany tia ny fireneny tia ny fireneny tsy ho atao barofo ohatry zao tsony tia ny fireneny tsy ho atao tantely afadrakotra ny arem-pireneny ary tia ny fireneny mba hisy asa androso ahafahany rehetrarehetra hiasa zay zany de mahatsapa fa raha izay ndray kosany de 700 ny vato azonay am'izay fotoa zay de mirotsaka hofidiny zay fa raha ohatra io lalam-pifidianana io tsy miova ohatra io fepetra raisina amy fifidianana io tsy iova tsy anao tsy anao tsika dinika iarahana hanovanana io tsy santiny tokony anaovana fifidianana fa ho zay hoe aloha tonga de nareo any averina apetraka eo fotsiny fa raha ohatra kosa hoe misy tena firotsona am'le izy de anisan'zany ny fametrahanay zany hoe na ohatrinona na ohatrinona vola ampiasain'ny antokona ny kandida mandritry ny fampielezan-kevitra zay tsy mametraka olana zay zany tena le am'le plafonnement tsy mametraka olana zay na manana 1 milliard de dollars ianao tsy any mihitsy ny olana ho anay rehefa mipetraka ny lalàna hoe mipetraka ny lalàna amin'ny tsy fahafahanao mividy ny safidim-bahoaka tsy fahafahanao manambo zavatra na vola ilay olona am'ilay safidim-bahoaka petraka atreo eny zay tsy matahotra an'zany ny faharoa manarakaraka an'zany izay de anisan'ny olona tsy manaiky an'zany mihitsy ohatra ny tsy any eken'ny frantsay hoe misy gasy mitondra ny gasy filasa filopirenena frantsay ohatra ny tsy any eken'ny allemand hoe raha vao mizaka zopirenena hafy ianao de tonga de very ny zopirenena mahalimanina anao zay zavatra ohatra n'zany ny anay mitovy amin'ny olona mitovy amin'ny olona ary zareo mandroso fakatahaka zany hoe rehefa ianao mizaka ny zopirenena anglisy de afaka mitondra ny firenena anglisy fa rehefa mizaka zopirenena hafa ianao tsy mahazo ianao na de président fokotany ary ao aminy mirotsaka hofidiny ohatran'zay tsika hoe apetraky tsika tsara ny hoe misafidy ianao na ianao mipetraka ho gasy ampandrosony gasy na ianao hanao gasy taratasy fotsiny za tsy miraraha n'lay zopirenena vahiny hafa ananany rehefa tsy mitondra ny firenena izy fa rehefa mitondra ny firenena izy de tsy maintsy tsy mizaka afa-tsy ny zopirenena malagasy irery any satria ampandroso any Madagasikara izy sarotra be ny eritreritra hoe olona manana citoyen français ny fampiresaka amin'ny andriamatoa filopirenena Macron de hiady ho an'ny tombotsoan'ny firenena malagasy nefa n'izy anisan'ny teratany frantsay zany de izy ndray zany niady amin'ny fanapotehana ny tombotsoan'ny frantsay hoe tsy mariny zany noho izany zany ny resantsika amin'io lalàna amin'ny fifidianana io de tokony hipetraka mazava tsara zay tsy maninona ne izy efa nanzaka ny zopirenena vahiny izy teo tsy maninona fa iambolana alohan'ny hirotsahany hofidiny izy de ariny aloha io raha ohatra izy vonina nitondra ny Madagasikara de ariny le zopirenena frantsay na anglisy na inonina fa tsy mizaka afa-tsy zopirenena malagasy any izy de am'izay tsy manana olana ny firenena eo ary izy zay zany ny anisan'ny anina fahatelo de ny olo-pirenena tokony manao engagement zay mirotsaka hofidina fa tsy manana droit d'exil zany tsony zay de tsy manao ratsy izy fa rehefa mbola manao ratsy izy hita amin'ny firenena de mbola mieritreritra izy fa hakan'zany exil zany rehefa avy teo za de anisan'ny lalana izoran'ny FLN zany fa koatran'izay ko tsy maintsy jerentsika tsara ireto hoe itadato Sinento ray ihany ao amin'ny seny ndray reny zany tsy za ndray tsy tena mametraka rena tena hoe lay fomba mifidianana azy ataony hoe lalàna teo aloha araky ny lalàna ny fidianana azy mariny zany de mety hiteny izy hoe de tsisy mpivady ve zany no ny fahaizany sy ny compétenceny eny satria zany vitsikely zany le manana compétence am'le mpiarady am'le filopirenena ankehitriny vitsikely tsisy isafidianana mihitsy de voatery mpivady no ananina fa lay 2 400 000 ny fidy azy mako sarotsariny 2 400 000 ny fidy azy sarotsariny reny fa rehefa tena mifidy lay olona iara-iasa azy izy tsy mahita fa voatery mpivady no apetraka amin'ny toerana voatery olona ray no apetraka amin'ny toerana 3-4 sady président conseil d'administration areno représentant-ny ary amin'ny ambassady areno mpanolotsaina faratapiny areno mpitondra teny olona ray
babijaza tsy haiko tsony zany le tsy fananana olona zay nefa de mirereo 2,400,000 saritsariny no mifidy azy de zay tsy fananana olo zay za zany tsy mampaninina nandray zay raha ohatra efa zay ny situation fa ilay olona mihitsy ny any no teneniko hoe ianareo kosa ny mba malagasy ny malagasy misy an'izany tsy ny tany ny fady fanovavam-bahoaka tsy ny tany andriamatoa présidence an'iny fady fanovavam-bahoaka lehilahy ianao lompianakaviana tokony andray tsara n'izany hoe misy zavatra tena tsy maintsy ampandeferina mba hahatonga ny fiaina ny tokantranonao mba hahatonga ny fiainam-pianakaviana fiainan'ny fiarahamonina fiainan'ny firenena irindra tsara fa tsy andeha amin'izany hoe ohatra raty zany averiko tsy ny tany ny fady fanovavam-bahoaka aza matikany kely aza zay vola kely anina eo na fa mba tsonjovy ihany no avy ny taranaka satria tsy anareo izao no mibaby an'izany vavam-bahoaka zany fa ny taranaka roa any orina rehefa mamaky tantara ny olona de hoe tam'izany andro zany nisy mpivady ohatra zao de lasa mampalahelo le taranaka tena za tena miteny aleo le izy kosa mba le fiainam-pianakaviana zany tsy ompitehana amina zavatra tsisy fotony ohatran'izao zay le anahiko ny anina de io rafitra ny seny io raha fitondrana teo aloha nanao anazy tsy maninona eto manko manahirina narina fitondrana teo aloha natonga an'izao tsy vita ny asa ohatra zao tamin'ny fitondrana teo aloha le fitondrana teo aloha aloha de teneniko tsara be de be misy floratsiraka tompoky laratsiraka sy ny ana rehetrarehetra fa misy olona roa singaniko am'le fitondrana teo aloha ny filoha mpanjakana Norbert Lala Ratsirahonana mitondra ange zany ny filoha Andry Rajoelina nitondra zany 2009 ka hatramin'ny 2013 anisan'ny filoha teo aloha reny anisan'ilay filoha tsy navita ninona teo aloha zany reny raha filazany zao hoe tsy navita nenina tsy navita ny asa ny nanao ampimamba ny repirenena anisany izy zany fa ry zareo ndray no mitondra zao tokony farafaratsiny izy manitsy ny diany zany le filoha teo aloha tsy navita ninona de am'izao izy mitondra izy de mba eo zany izy tokony hoe mba havita ninona ka inona moko efa izy zany ara-miteny hoe tsy mahavita ninona ka ataoko ahoana moa zany fa de fa le izy tokony apetraka tsara ny lalàna hifidianana andreo membre ny mpikambana ao amin'ny seni raha manay ny seni tsy ilainay tsy io mihitsy ny rafitra eritreretina hitondranana ny fifidianana fa ho an'ny be sy maro aloha zany de mbola eo ka zay ny demokrasia ka manefitra zay fa zay kosa miteny hoe apetraka kosa ny lalàna amin'ny fifidianana azy mba tsy verena ny laikitrano trano ohatran'izao ny fomba fitantanana ny fifidianana zay tena misy faingeza be mahitsiny satria ny fomba fitantanana ny fifidianana no mahatonga ny alabato zany ilaina ao anatin'lay conférence nazo makasika ny fifidianana ilay fomba fametrahantsika ty ACC ty aleo ny ACC ho haute cour constitutionnelle fotsiny ihany zany hoe io nke manahirany fanajana ny lalam-pandrenana rangano no tsara iny zao no misy atsika tena izao no misy atsika misy gouverneur misy an'izao hoe fantaritsara fa anatin'ny lalam-pifidianana anatin'ny lalam-panorenana fotsiny de misy ny fanajana ny zon'olombelona tsy resantsika demokrasia zao fa zon'olombelona io fotsiny resantsika io no mahatonga le état de droit fa io zon'olombelona io azany tsy voaja eto amitsika anisan'zany tsy fahafahana miteny tsy fahafahana maneho hevitra tsy fahafahana mahazo vaovao kalalahana tsy fahafahana mikaroka vaovao kalalahana zany zon'olombelona ma ny resahako za tsy miresaka demokrasia fa zon'olombelona fotsiny tsisy tanteraka zany fahafahana mivezivezy so fototra mihitsy fahafahanao miditra mivoaka ny tranonao zao manjary misy rangako ao tokotaninao nao zavatra de mila autorisation tsy azo atao fa tabataba be nareo aleo nareo fa manimbatsevana le mpivarotra atsy amin'ny ato amin'ny misy eo 40-50 metre 100 metre miala nareo manko misy mpivarotra de mety voakorotana le mpivarotra reo fa ndeo nareo any am'le tany Korea Tanjombato ary no asaiko mahazo meko malalaky nareo any am'le tany Korea Tanjombato ary ohatrany tsy anazy le tany nefa nizy ndray no miteny any atao zavatra tsy mety ane zany zavy andefa nirina hoe ahetsy manao nefa le tany tsy ana
tsy zany tsy za zany teny amin'ny teny hoe inona moa ty olo ty ahoana fomba fandraisana ndraiky any tanjombato atao izy any ary nefa tsy anazy le tany raha anazy ndraiky le tany tsy mampanina anazy tonga de ohatsy aiky rehefa nomeny tany kosa tsika vandora ka ao atanjombato zany fa tsy anazy le izy nefa raha nyteny izy tokony eo ambojatovo fa le izy ateo efa lasa parka za zany tsy mirany fa ny anazy zany tena jereko iny amin'ny fanjakana za fa izy nge mieritreritra ny tenany koa hoe tsy fanjakana kambany fa ny anazy zany le tena teneniny eo hoe tsy azo ataonao mitaninao le izy zany makaka miteny izy hoe mitabataba sy ny na misy lalàna nge zany raha mihoatra ny amin'ny 7 arivo no mitabataba ianao de manao tapazy ianao zany de mila fangatahany zany fa tsika nge eto hoe za tsy manenjika feno reny didipotra mandeha ny amin'ny arabe mibandalana mitsoka mozika maninona reny eto Antananarivo misy an'zany fa tsisy za tsy mahita hoe misy hoe korotana be manahoana le izy azo atao tsara zany famirimba oka nge reny fandehanany eny amin'ny lalambe nge reny manimba tsembana ny fifamoivozana ane reny fa tsy hoe ireny ny fampilana vaniny fa le izy le olona tokony hiditra amin'ny tany ny ampidirinao ary eo ny tenenina mpitandro ny filaminana hoe tsy fantatra hoe taiza moa le mpitandro ny filaminana école de guerre ohatra mampime any le olona tokony ho ampidirinao anatin'ny toerana ray mba hahafahanao am'fe azy tsy signe de bordement tsy avelanao hiditra ao fa asainao ndray midina an-dalambe ety amin'ny arabe ety ihany nareo fa tsy mahazo miditra ao zany eny ny zava-misy manjary eo amin'ny arabe no misy fifandroitana antana n'lay mpitandro ny filaminana sy lay olona teo an'io hevitra eo amin'ny arabe zany hoe mahatonga an'reo olona eo amin'ny arabe eo nefa tsy noho ilay olona teo an'io hevitra sa le olona teo an'io hevitra manana ny toerana izy zay nieritseretany faneho ny hevitra fa le mpitandro ny filaminana indray ny mampijanona azy eo de avy eo nefany zany zany tsy haiko hatraiza mifaiza mitandro filaminana ireo olo reo efa mijanona eo reo ndray no aparitany de lasa zavatra hoe ohatrany hoe nda aparitaka de mety efa misy mpandravatrano sanina avy eo any ananina no manina de vao miparitaka reto de manao ny ataony de hoe ka fandravana etana sianina no ataonareo fa zany tena tsy izy zany raha za tsy le hevitra teneninareo takatro hoe fandravana an'le tolona fa tsy izy zany rehefa io toerana tokony anaovany anazy ao raha tena fitandrona ny filaminana ny resana rehefa tonga ao anaty toeranao le olona tazominao tsy etsika ao ary anjaranareo azonareo atao tsara no tenen'reo olo reo hoe mivoaka tsy folofolo nareo fa tsy hoe nareo rehetrarehetra ndray mivoaka azo atao zany fa avela izy any hevitra amin'ny toerana tokony toerana midy zay fa ianao ndray tsy manana toerana midy amena anazy de tsy fantako de efa hita nge le terysomandraka zay ary tan'olona de makalesina nefa tsy anao akory le izy de lasa miteraka olana de teny hoe tanjombato koa mbola tsy anazy koa le tanjombato tsy anazy tsy anazy tanjombato fa teneny hoe andana makeny de tsy fantatry moa hatraiza moa zany fafahany manana zo tenen'le olona hoe ery anana ary za moa ohatrany ny andro fotsiny hoe namme taratasy ny RMDM izy tamin'ireny hoe araka ny fanapaha-kevitra raisy ny préfet de police de tendrena nareo hito ty le toerana mazava tsara de soniavony de am'izay makeny zany ry RMDM zany mamita ny tolona izany zavatra zany tokony hojerena tsara zany de ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana de tokony hitsara momba ny lalam-panorenana fotsiny fa itsika mametraka mihitsy ny le hoe rafitra mitsara fifidianana ny fifidianana nge tsy nisy olana rehefa tsy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana namoaka voka mpifidianana tsy nisy olana fifidianana misy ny olana eny potiny vaova eny potiny ny olana momba ny fifidianana mery tsolomareo be ny tanàna tena vo anina tsara mihitsy ary zay nangalabato tena tratra tsara mihitsy nandeha tsara ny fifidianana eny ary zay manao ny tsy mety tratra na de efa lany de tsolom-bavamboaka be ny tanàna zoara de mandeha ny fitsarana de hita hoe tsy tokony izy kaiky ano izy de afaka verina fa ity zany de hitako hoe ohatrany tsy mety loatra le efa natsidika ao teo ihany resaka hoe alabato zao mantsy raha somary verenantsika kely izy tam'le fifidianana farany teo fifidianana filoha-pirenena zany dia namoaka ny ACC zany tamin'izany fotoana zany ny vokatra de hoe Andriamatoa Andry Rajoelina no lany dia Andriamatoa président Marc Ravalomanana no larana faharoa dia Andriamatoa président Hery Rajaonarimampianina no larana fahatelo navoaka ny fitsarana momba lalam-panorenana zay apatsihivitsika kely fotsiny le zavatra niseho de rehefa no teneny ny ACC zany zay vokatra zay satria ny voka-pifidianana dia didim-pitsarana re zany de hoe ranona no lany eny ary dia samy nanatrika an'izay fotoana tetsy amin'ny foiben'ny ACC zay ny rehetra de rehefa nandray ny andraikiny am'izay le filoha-pirenena
antsoina hoe Andro Rajoelina zay teo amin'ny hoe lany zany araka ny nambarany ny ACC nandeha efa nitondra izy no nisy mpikambana atao amin'ny ACC zay filoha lefitry ny ACC manatoerana ambona mpikambana teo anivon'ny CENI teo anivon'ny CENI zany ny teny hoe nisy doublon iny zavatra iny fifidianana iny ka raha ny teny zany ny Andriamatoa Thierry Rakotonarivo zay londoa ampisorona teo anivon'ny CENI hoe nisy doublon iny dikan'izay zany dia mikitika ilay efa didim-pitsarana no lazainy ny ACC tamin'izay de nanomboka teo amin'ny filazana Andriamatoa Thierry Rakotonarivo izay olobe teo anivon'ny CENI tamin'izany fotoan'izany nanomboka teo amin'izay no taitra ny rehetrarehetra hoe ahoana nisy doublon ahoana de iny zany no nitarika ny zavatra rehetrarehetra zany tonga amin'izao aloha hoe tena tsy atokisana intsony zany ty zavatra ty fa alao mihitsy aloha jerena mba tsy iverena zany hoe doublon hoe karapanondro osika sy ny sisy de tonga any amin'ny resaka alabato zany de lasa eo ny fiahiahina isan-karazany de hoe tena hoe katsanana hatreo mihitsy le hoe resaka tsy fahamarinana amin'ny resaka fifidianana de efa niresaka tsika hoe alabato amin'ny endriny maro samihafa nareo ao nivon'ny FLM mandehandeha any mba havoatra any koa inona ny tena ataonareo ihany ny tima mantsy manao redynamisation zao mandehandeha de nareo koatra ny mandehandeha ohatrohatr'izay ataon'ny tim zay tafiditra ao ve ny tena ohatra zany mba hoe fanazavana ny olona hoe mba zao no atao zao ny andraikitra mba tsy isian'ny alabato intsony ny team manao redynamisation maro zany ary zay nge miony eny ny FLN sy ny otrikafo de mandeha manao fidinana ifotony manao an'ilay hoe otrikafo mitety vohitra ny mpomban'ny fitondrana koa manao redynamisation rina de mifankalala eny mifankahita eny mifampijery eny de samy malala ny ataony fa ny ataon'ny FLN sy ny otrikafo sy ny team tsy de mifanalavitra loatra ny tsy itovizany fotsiny de nana le mpikambana amin'ny FLN sy ny otrikafo efa eny zay tsy mitady tsony le mpikambana fa ny asa itovizana de hoe samy mampahafantatra n'ilay vahoaka hoe tena nisy alabato be tam'le fifidianana teo ka izao lay fomba fangalaram-bato fantatra tam'izany aloha satria ny tena tsy nanao azy de mila mampahafantatra n'ilay olonany satria lay olonany tsy mahay mangalabato de mazava ho azy tsy fantan'izany hoe mangalabato retsy le mpangalabato zany mila fahaizana koa le fomba fahafantaranao alay mpangalabato no mila fahalalana n'le olona hoe le olona anao hoe rehefa manaotro zao le olona zany kai mangalabato izy io fa itsika ny mieritseritra hoe olomarina fa za ndray rehefa nahita an'ilay fianianana resahanao nataon'ny filohan'ny repoblika teo nge na hoe lany nataony ACC ary izy nytenenina hoe lany de eo nanao fianianany za zany raha ohatra ka misy lambo tsy mihinina amin'ny coran de fa mailo de misy kristianina tsy mihinina amin'ny baiboly ary mandamafy tsy hinina amin'ny baiboly de mazava ho azy zany mazava ho azy satria fantany tsara le hoe zany fianianana amin'ny baiboly zany mafy be zany fantany zany satria izy nitazany tam fa rehefa izy ny tsy mety mihinina amin'ny baiboly de hanao raha izy zay de nidikan'izay tsy mba gaga lay toetra ataony zany raha mifanaraka amin'ny ilay olona tsy mihinina amin'ny baiboly fa sarotra be ho azy tokoa ny inina amin'ny baiboly raha ohatra ka iny fomba nahalany azy filoam-pirenena iny no ihanianany am'le baiboly zany ndray comprendre azy zany rehefa tsy niny iny izy hoe ay tokoa moa zay le fipetraka le izy fa averitsika ny tantara rina ny olona voalohany nanohitra ny fizotro ny fifidianana tamin'ny 2018 iny de ilay mandaterany Irmar tao amin'ny CENI didiko tsara feny tsy fatadidiko le anaran'lay Ramsey izy tena ny akapofona mihitsy satria izy ny solotena ny filoha ny candidat iandry nirina Rajoelina tam'izany CENI tam'izany tamin'ny fotoam-pifidianana io tamin'ny fifidianana ny Andry Rajoelina io ny akapofona mihitsy izy tsy lasa zao fifidianana zao feno alabaty ankoatran'le doublon tenen'ny mbola tsy tonga fa mbola vo amin'le fotoana aloha premier tour mihitsiny io namany io nidrikina voalohany indrindra ny candidat rehetrarehetra reo mbola tsisy nidrikina ny bomba azy ny mandaterany fa izy ary zany tam'izay fotoan'izay
nisy adihevitra angezabe mihitsy tao amin'ny senita am'izay tam 12 sasany alina vaonrava teo eria aniny ty anaran'le toerana ty amin'ny ambassade de Chine taloha ty tao tena na mihitsy tena izy tena nanazava hoe zao ny alatra tsekena sy ny anina rehetrarehetra nanina da teny nansana de zao le fipetraky le izy ny nagaga tsy hoe nagaga moa zany fa rehefa nandeha am'izay ny feo de hoe nahazo fampitoniana ny mandatera ny irmara manonteza hoe tam'le teo zany hoe nahazo fampitoniana ny mandatera ny irmara fa ohatran'izao le fipetrany hoe ary zareo tafakatra amin'ny deuxième tour fa tsy tokony tabataba tsy tokony anakorotana fa sao de lasa izy ndray tsy tafakatra amin'ny deuxième tour nisy an'izany tany zatsinna olona teo ary ny ny délégué ny mandateran'ny ny ana zay candidat rehetrarehetra teo daholo samy mare anjany daholo hoe zao le fandehan'le izy ary nanomboka teo de hita am'izay zany efa mahatsapy ianao fa mitongilana makany aminy fitantanana n'ilay fifidianana nanomboka teo satria matoa hoe misy zany fampanginana zany de azo antoka zany fa hoe tokony anginanareo fa amin'ny deuxième tour amboaritsika lala mafanareo hoe azo antoka fanareo manao deuxième tour fa akoatran'izay tokony ho fantatsika koa nisy koa lay olana tamin'ny karapanondro zay nahatonga ny directeur ny imprimerie nationale namandraky ty ny androany lasa sesy tany any ananinany le karapanondro dehibe inkeo resabe iny resabe iny zany zavatra zany tena efa nitranga daholo trangy zany mbola premier tour zany no nitranga talohan'ny premier tour ny antony zay ny efa ela rinany nahatsapan'io zavatra io tamin'ny fifidianana fanaovana référendum manio lalam-panorenana io tamin'ny 2010 izahay nitarika ny olona tsy hifidy tam'zany tsy hifidy mihitsy inona ny antony voalohany la lalam-panorenana hitany fa tsy mety faharoa lay fitantanana n'lay référendum no hitany fa tsy nety de nitarika ny olona tsy hifidy zay mieritseritsy nareo ty le lalam-panorenana 2010 ty resako mieritseritsy nareo zay miteny anareo filmony mba olona nifidy tam'zany ny olona nitaritana tsy hifidy nge mibetsaka noho ny olona nifidy ary ny may volotratra ary tam'zany hoe tenao afa-baraka fa ambany be le taux de participation de lasa nitenenina ny olo andana certificat de résidence na karapokotany andana daholo mifidy efa makeny amin'ny birapo fifidianana ianao tsisy fisavana na karatra na inona fa miditra de mifidy de vita mivoaka ty moa le lalam-panorenana tamin'ny karapokotany ty dikan'izany any zany de fa hitanao le resaka alabatony izy zany sady tsy alatra eo ny alatra fa efa tsy manaraka ny lalàna mihitsy mihitsy le izy satria vato tsy tokony ho izy lasa manakery tampoka satria olona tsy fantatra tokony hifidina tsy hifidy an'le lalam-panorenana lasa afaka mifidy an'le izy tany zany de fa hitanao le endrika fa tamy fifidianana tamy 2018 ny tena marina saika vonona nataony izy de zay ny natonga azy nananana be premier tour fa deuxième tour na izy tsy hitanao ny nananana tsony satria ianao efa mahatsapa zany hoe oatra ny ronana ka any amin'ny tombotsoany am'izay lay fitantanana n'lay fifidianana de nangina izy de lasa ny ankilany sisany no nanao an'lay fitarainana rehetrarehetra zay mitombona teorina tam'zany izy le hoe azo raisina fa tsy mitombona fa mitombona teorina fa niteneny terirako-tonareva am'zay nisy doublon eo am'izay tombony izy teorina satria reny tenen'ny ana reny ary ny fisin'ny doublon zany nge resaka fotsiny le hoe matapitrisany hoe doublon na karapanondro hoe doublon na olona doublon na karapanondro olona efa maty mifidy PDB ary PDB de enao zany zay io manko rinona zao zay le mandeha midina tety faritra io de manazava am'le olona hoe ohatr'zao ny fangalarany olona vato ohatr'zao satria ianao zany le resaka politika aloha tsy zay tsy resaka hoe politika hoe politique générale ny antoko sy ny ana tsy laina ampahafantarina tsony ny olona efa fantany ny resaka hoe andeha hoe anangona ny olona ho FLN na otrika fa tsy laina tsony zany fa ny ao rehefa tsy efa ila anahirana be mitantana be loatra
satria tena tsy arako zany ahoana ihany tsika ty tolona sy ny anina indraindray mila itrotra de ohatrany matahotra ny hoe itrotra iskorotany ny fefarany de alo fa kosany ny fandronan'le olona am'izay hoe misy alabato a ohatra zao mifangalara de zao mampimery iny enao indray nimeza fifidianana tsisy fa misy voka-pifidianana de tsy mahagaga atsika zany le hoe misy fokotany tsisy nefa misy voka-pifidianany reny satria zany le fomba fanao any koa de ny olona any koa miteny aminao zao koa le tena fomba fanao de mametraika efangeda be zany le izy ho anao hoe rehefa anao anty concertation nationale ty tsika de misy an'ireto zavatra reto koa avany ambany vohatra any fomba fankalaram-bato zay mbola tsy nieritreretiny sainao mihitsy concertation zao zany avoaka eo daholo hoe nisy an'ity zava-misy tany mihitsy tsisy zavatra hoe front tsisy fokotany tsy misy io aty aminay io fa io voka-pifidianana vokana roany zao ary ty fokotany misy eto aminay ty tsy hitanao anatin'le voka-pifidianana satria nandresy ny anina ohatran'izao zany zavatra zany manome arena mienrichir le fahafanananao hevitra zany le fantanana midina makany amin'ireny ataonay tourné ataonay io ary zay moa zany de mampafantatra nareo any dego faritsy dego rehetrarehetra hidinany zao zay amin'ny herinandro ambony iny natapabolana farafahelany hanoy an'izay asa zay satria ny any mbola tsy vita de mino koa zay fa misy hevitra vaovao alefan'ny olona any hoentinay amin'ny fikonan-dom-pirenena io hoe ny hevitry ny mpikamana ny dego zao ny zava-nisy zay ndray tsy hoe le manofy any am-pandrina ohatra ny TGV de mifo maraina de hoe zao nao le zava-misy any atoerana na zava-nisy tamin'iza miatra tamin'ny vahoaka zay no entina am'le concertation nationale ahafahana zany ny tsika nge ny zava-dehibe de hoe ahafahana mandama n'le fiainam-bahoaka handeha araka ny tokony izy satria io tsy le resaka fifidianana mihitsy ny olona ny firenena fantatray zany fa ny fandaminana ny fifidianana tsy hiverenan'ny olona aorin'ny fifidianana zay ny amin'ny concertation nationale ny fiarahana resahanay amin'ny fitondrana andao iarahana mijery ny fanapaha-kevitra tokony andana ny politika amin'ny firenena de ny ananan'olona vary sy loka hoanina rapitso zay tena zay mihitsy le anan'le izy ny fitondrana aza mieritreritra tsony ianareo fa anongana fanjakana zay fanjakana efa miohako io fanjakana efa miohako nareo aongana hoana ndraiky io ny tokony ho ataonay ara de mampitraka n'lay fanjakana mba ahafahany rehetrarehetra miainy zay ny anay ny tedavinay tena tenenanareo aza mieritreritra ny amin'ny toerana anay na lehibe ny fokotany azy fa andao iny ataotsika ny hoe inona ny fomba fampiresahana rehetrarehetra ahafahana mitondra nyity firenena ity araka ny tokony izy tsy omenareo toerana zay na ray arany zay zany ny efelenina tena miteny an'izany tsy mila toerana na va aminareo mihitsy izahay fa mila ny hevitray raisinareo sy tapahana ampandehanana firenena sarotra be ny mampiaino anareo feo mako satria nareo tena tsy mahay mihaino raha hoe mihaino fotsiny hoe mifampiresaka fotsiny de mihaino tsy fandany jiro ifampiresaka aminareo zay fa mifampidinika amin'ny fanapaha-kevitra ary ny fanapaha-kevitra raha tantanana ny firenena zay no ilainay rehefa fanapaha-kevitra hitanay fitondrana ny tany sy ny firenena ny fampiresantsika sy anjanan'le firenena tsy zay ndray ve anohatra ny hevitray moa zay ny angatanay zay le izy fa zay kosa tsy any 2023 hoe hatramin'ny 2023 de ovelana ohatra zay ny firenena ovelana itsinakanina ny vahoaka de itsika ve de mieritreritra fa mora ny eritreritra an'izany raha iza mitaingina fiara isan'andro nefa ny misy olona tsy mihinan-kanina ny toliara sy ny karazana de nefa fikonan-dom-pirenena no ijerenany zany zavatra rehetrarehetra any tsy maintsy ka mandeha ny fotoanantsika efa rakiki efa avy any efa tsy ho ela tsony eny ary zay ny toromarika voambadika eo mandeha ny no nyresantsika amin'ny Andriamatoa zay mpitarika ny eo anivon'ny FLN araka ny nambara teo fifidianana teto amintsika hatramin'izay indrindrindra hoe fifidianana filoham-pirenena zany Andriamatoa de tsika aloha zany ny tompony itsika aloha zany tsika malagasy ny tena tenena amin'izay no akaiky vilany fianoarina fa ny mpamatsy vola moa zany sy ny sehatra raisam-pirenena ry zareo zany eo izy de hoe manampy izy zany fa zao tamin'ny fifidianana farany teo zao nanampy ry zareo tamin'ny alalany hoe Global Fund sy ny SACEM sy ohatran'izany misy fanampiana arapola homendry zareo zany hoe entina mpandehanana n'lay fifidianana ny am'ty zany zao ny am'ty zany de mety eritreritra koa ny any ivelany hoe ahoana sao de amatsy vola amin'ny manidina fotsiny satria zao no zavatra misy
de ny union européenne efa nandefa iraka teto iraka manokana hoe mandehana ny azy moa zany a nataony amin'ny fomba fiteny diplomatika izy tsy nanery hoe tsy maintsy ataova ny fiakonandoam-pirenena fa zao ny tenen'le ranga hoe metimety kokoa sy tsaratsara kokoa aminareo eto Madagasikara no mirosany amin'ny fikaonandoam-pirenena dikan'izay zany a raha resaka hoe maty vola izy efa mametraka point d'interrogation sao de hoe lasa rivotra amin'ny fotsiny ndraiky le vola zay any misehatra mpanampy indray zay le izy rina tsotra be za zany zao manao trano zay mivady manao trano zay de mba zay zany mba mandeha makany amin'ny riena makany amin'ny faniry mba ampio letsy zay a fa manao trano zay a mba tsy vita letsy ny gorodona sotrana zao ianareo zany le mpamatsy vola mpanampy anay mivady eo de zao nefany izay mivady nefany isan'andro lasa zay ary amin'ny Colbert zay misakafo atoandro taony zay misakafo hariva de nefa nareo zay mihindrana vola mangataka vola aminareo zay a hoe mba ampio zay raha fa tsy vita le gorodona ampio zay raha fa izao mety hiteny mihitsy hoe de hanampy anay ve nareo zay nge le izy le mety zay ohatry zay io zany ty zay le izy iza miteny anareo mihitsy le mpamatsy vola le mpampindram-bola samy hafa manko zany a reny tsy na ny mpampindram-bola zany mieritseritra hoe ahoana moa fomba tafaveran'le olona tean'le volatsika ahoana ny tafaveran'le firenena an'lay volatsika misy an'izany io fa le mpampindram-bola mpanampy fotsiny koa tena hoe kreto miliba nefa omeny zany le olana eo ka itsika za kosa aloha miteny an'izany itsika hafa ny maha-actionnaire atsika ao amin'ny banque mondiale sy ny FMI zany hoe le fahafahantsika mikambanao de azahoantsika n'zao tombontsoa zao hoe anjara atsika iny hafa ndray kosany le hoe findramantsika vola hanaovana ny fotodrafitrasa sy ny an'reny hafa reny itsika anao fifidianana mila fanampiana arabola ve itsika tsy mila itsika zany raha manao fifidianana mila fanampiana arabola tsy le fanampiana arabola mihitsy ny ratsy fa raha ohatra le fanampiana arabola misy takalony misy fepetra tsy mazava misy fifanarana tsy mazava zay ny tsy mety fa ny teneninao koa hoe le olona koa fe mbola anampy anao nefa ninao be liba be teleferika tsy ataonao milaza tsy manam-bola anao nefa le aveo anao tianao fifidianana hoe tsy hoe le izy kosa mba misy zavatra ohatran'izany kosa mba jerevany de io zany raha resaka sady resaka fifidianana zany tokony vita ny malagasy zany amin'ny volany fa za miteny hoe za tena tsy manda mihitsiny ny fanampiny ny ataontsika communauté internationale ny Madagasikara amin'io ary zao ny mahatonga amiteny an'izany de hoe raha iza iada zany mety samy teny hoe aloha rangany volan'ny malagasy any nanaovana azy fa rehefa mijery an'lay fomba fiasa rehetrarehetra de tena miteny hoe aleo ny communauté internationale ho impliqué ao anatin'le élection any ninona ny antony ireo nge no any sisa atahoran'reo mpitondra am'izao reo zany mbola hanana ny hena maso kely satria tsy manam-bola iasana mihitsy izy raha zomazo ka teo mantsy ny communauté nanampy izy kinona ndray ty doublon ty anampy izy nefa doublon manao foana ve de tsy anampy oa le na erina oa tsy anampy ana mihitsy raha ohatra zako andany vola anonao foana sy ny anina rehetra tsy anampy sony ako fayako ka izay zavatra zay zany tokony zay nge mahatonga le andao no fikoanandoa zay rehefa fampiresaka nge ny rehetrarehetra za miteny aminao am'izany tonga de teneniko hoe izy tsy crédible atsony amin'ny communauté internationale mato misy reny fanalana fitenenana hoe za nahandro tany amin'ny dosy de zao mato misy reny fitenenana hoe fitondrana inefficace inefficient mato ny olona miteny anao mamelively anao reny ohatran'reny tena miteny aminao ako fa efa tena leo anao izy ary fanalambaraka reny moa tsy voatorylle tsy haino mitory enyreny fa tsy fatako hoe te vazavy hoe fitorina azy de tsy haino mitory azy fa tsy haino mitory enyreny fa tena fanalambaraka akitsirana zao reny ary reny tsy izy fotsiny ny afabaraka any anaty lapa-panjakana tsy izy fotsiny ny afabaraka fa sady afabaraka izy noho ny fiatsika nataony de nanalabaraka ny firenena izy tsy ilay olona no nanalabaraka ny firenena fa ilay mpitondra fanjakana no nanalabaraka ny firenena tamin'ny fiatsika nataony satria lay fiatsika nataony tena manalabaraka ny firenena izay zavatra zay zany de tokony ho jerevantsika tsara zay ka noho izany ny fikoanandom-pirenena zay nge le izy izy o amiteny aminao tsy crédible atsony izy fa iada crédible za miteny za zany samy reherehan'zany anisan'ny olona nandeha mifampiresaka tamin'ny communauté internationale na nandresy lahatra azy ny ambarison ny firenena amin'ny panorama zay ko panorama
nandisy lahatra reo communauté internationale reo tena aminay tena tsy mety tsony ty rafitra toananareo ty satria aza dino fa ny communauté internationale no manohana ny tseny no nanohana ny io fifidianana n'io constitution io fa azavainay aminy hoe tena tsy lasa tsony ty fahahoana azavainay aminy na le firafitry ny seny ny firafitry ny lalam-pifidianana misy rehetrarehetra sy rehetrarehetra fa tokony irosona ny concertation nationale zao ny international miteny izy mihitsy rehefa avy eo no rehefa resy lahatra izy no resena lahatra na izy izy za kosa aloha ny teny hoe tsy ingérence ny nataony tamin'iny tsy hoe nitsabatsabaka fotsiny tamin'ny raharam-pirenena izy malagasy izy fa izahay kosa no ny teny taminy hoe ty rafi-pifidianana toananareo ty zay menareo vola be ty tsy mety kosa io satria zao rehefa resy lahatra izy de izy mihitsy nanao fanambarana hoe rehefa nandingy zay de midira nareo amy resaka concertation nationale makasika ny élection io nareo ary izy raha ny teneniny tam'izay tena lanina be ny anazy aingana be hoe teny zao mbola vory zao ny anteny mera-pirenena tonga de alefasonareo io am'izay mora sotrotra le izy tamin'iny mora sotrotra le izy tamin'iny satria izy zany mbola ao anatin'ny cadre légal ny miasa fa itsika ny ray zany ao anatin'ny cadre légitime ny miasa ny mpanohitra de miasa anatin'ny cadre légitime fa tsy miasa any amin'ny cadre légal ara-dalàna io zavatra tsy mety io no tenenina hoe andao vai io lalàna io ohatry zao ndraiky ara-dalàna satria ty hevitra ty ny légitime tsara ho fantatry ny vahoaka zany efa ny zavatra rehetrarehetra légitime no afaka avadika légal zany hoe raha tsy légitime ny hevitra anankiray tsy afaka atao légal mihitsy zany hoe mahazo légitimité ao anatin'ny gouvernement izy de arosiny de afaka atao lalàna mahazo légitimité izy eo amin'ny anteny mera-pirenena de arosiny iny de afaka atao lalàna de rehefa talàny lalàna izy de légal de ohatr'izay ny aty amin'ny fanoherana misy zavatra eritreretin'ny fanoherana fa tokony efa ho légitime eo anatrehan'ny fanoherana de arosiny fanoherana ho légal zany de zay zavatra zay fa izay rehefa tsy ekenao ny amadianina an'izay légal de zay légitime zay no mitarika an'le légitimité an-dalambe zay ny fiafarany rehefa tsy ekenao fotsiny le légitimité efa resahany olona mifampidiniana midinao lasa légitimité an-dalambe ho azy io ary am'izay fotoan'izay tsy ilay mpanohitra itsony no mitarika an'ilay izy fa ilay vahoaka mihitsy no manery an'ilay mpanohatra anao an'ilay izy de zay le zavatra zay zany tokony anana tsara ka teneniko anao zay ery zareo efa tsy crédible atsony am'ilay communauté internationale fa ny aty amin'ny mpanohitra nefa crédible am'ilay izy de zay no mahatonga izy hoe allo miaraka satria rehefa miaraka eo tokoa miara manapa-kevitra miara mijery hoe zao ny mety sy ny tsy mety ity ny rahantsika rehetrarehetra mifanaiky zay zany le resantsika am'le hoe le zany moa le tenen'ny olona rehetrarehetra hoe tsy akanavaky tsisy avana zany aminatin'le izy zany zay le zavatra zay ny tedavina de dikan'izay tokony ao daholo zany le rehetrarehetra zany le fefikahem mifampiresa dikan'izany tsisy anavahany zany le izy inga de zao ty moa te averiko tsara ty fanazavany ty ary za efa nanazavany ty natany amin'ny communauté internationale ny inclusivité le teneny hoe inclusivité tsy midika akory no hoe tsy maintsy ao ny mpitondra fanjakana tsy midika an'izany ny inclusivité de milaza hoe tsisy azonareo ailika na ny mpitondra fanjakana na tsy mpitondra fanjakana eo amin'ny fomba fanasana zany amin'ny anaovana n'lay raharaha de tokony mipetraka zay inclusivité zay mipetraka izay tsy fanavahana zay dikan'izany tsy afaka anasany ada mihitsy anao amma filohan'ny FLN azy satria raha vo hoe iada filohan'ny FLN no resahanao de misy olona anankiray eo tantsa asainao de efa milaza sady anao hoe iry zany tantsa zako zay moa filaza amin'ny fitondrana azy tantsa kely tsy mavity ininona ozy izy fitondrana am'izao manao an'izany de iada zany filohan'ny FLN de rehefa tonga am'le toerana anao de anjary isy toerana ipetrahany ady ary filohany de tsy inclusive zany fa ny inclusive tsisy hoe omena fanasana manokana ny fitondrana tsisy hoe omena fanasaka manokana ny RMDM tsisy hoe omena fanasana manokana amin'ny panorama fa tonga de tenenina indray mandeha amin'ny anao manjery hoe asainy itsika rehetrarehetra zay mahatsapatena fa manana ndraikitra sy adidy amin'ny fandiniana ny ty raharam-pirenena ty ho tonga tsy amin'ny toerana ohatran'izao ifampidinika zay tonga ao tonga ny tsy tonga ao tsy tonga izy ny nanala tena zay le hoe manavatena tsy afaka tehrinako izy hoe tsy maintsy satria fa ny maha inclusif azy de hoe na saina na kodolodôly fa tsisy ny sakana na naray ary tsisy nomena tombondahana
hoe isatria tsy flou de etsy mipetraka tsisy an'izany tovy daholo zay sazatratrany hoe tratrany zay ny inclusif zay tsisy an'izany hoe omena fanasana manokana ny FFKM manana zao tsisy an'izany inclusif a asaina mitovy ny rehetrarehetra mitovy a de tonga am'ilay toerana de zay tonga ao tonga ny tonga ao no manapa-kevitra ary zay lany maronisao no lany zay no atao hoe demokrasia zay no atao demokrasia de zany tokony zany satria tsika nysafidyfidytsika hoe firenena demokraty de tokony zany ny zavatra ataotsika zany amin'io ka za tsy mbo mivokevitra zany anany za tsy mivokevitra mihitsy mandresy lahatra ny fitondrana hanao an'io hiaraka amin'ny concertation tsy mila resena lahatra zany izy nefa resy lahatra amin'io fa menatra fotsiny izy de hoe aloha mba farafaratsiny ny anay no atao fa tsy ny anareo fa tena marina nge mato manao concertation nationale kely be debe karazana eny hoe concertation sociale indray rehefa avy eo iny le resaka enatra fotsiny iny hoe menatra raha de hoe ry zareo mpanohatra kely reto indray no zany mo filaza anazy de reto indray no levitry reto indray no andeha arahantsika fa de fa aloha ny atsika no atao de ohatrany hoe tsika atsy hoe manaova ianareo a concertation nationale organisé io izy tsy maninony ataovy am'zay ataovy ny tanjombato araky ny tenen'ny préfet io izy tsy maninony ataovy ny concertation nationale tsy maninony na zay toerana hitanareo fa mampety azy fa ho avy zay anoatra anazy fa aza atao concertation nationale voanjobory ohatrany ataonareo hoe zavatra tsisy fotony kely ery any fa tena le makasika fifidianana resahana tena name makasika fiaina-bahoaka resahana tena name makasika ny problème rehetrarehetra misy reto ny resahana ameo le ordre de jour resaka rafitra rafitra fombafomba ifampifehezana mandritra n'lay concertation organisen'ny fanjakana hoe tia organisen'ny fanjakana zao ny force exécutoire antea raha mametoky ange ny fanjakany anao concertation nationale ka hoe anana lanjany ohatran'izao zay fanapa-kevitra raisitsika eo ho avy zay zay nge ny antany hoe fa ny tena tsy mety de mampanao concertation nationale loatrany eo nareo de avy eo le izy itombenanareo fotsiny le résolution tsy zay le jekeny zay fa nanareo ihany ary ny organisé no tsy problème ao anay fa ny anay ny concertation nationale tokony isy de asainareo daholo tsisy akanavaka mazava tsara ny lalana izorana rehetrarehetra ao ny fomba ampiarana ny zay résolution tapakeo de mety zany tsisy tsy anaiky an'zany za miteny ny fanjakana an'zany za miteny anao an'zany nde mato gouverneur fa anao mohatra ny malahelo be amle fa zany le izy fa tsy toerana le izy tsy toerana le zay tsy mataotra fifidianana ohatrany gouverneur ka hatram'izao mbola tsy manao fifidianana chef de région ainao mako ohatrany teneniko fana satria diso mana baribary loatra ny fanaovana politika eto Madagasikara ianareo de zay nareo nefa maloto de zay olona zay nareo fa maloto miaraka aminareo nefa nanao tsinety teto amin'ny firenena de eritseretinareo koa fa zay koa anao ohatra zany nareo no maneho hevitra de nanonga-panjakana tamin'ny 2009 de eritseretinareo fa raha maneho hevitra zay ankehitriny de anao ohatra ny nataonareo zavatra efa hitanay nge le tsy fetezana le zavatra ataonareo zay anisan'ny olona tsy manaiky an'izany mihitsy ianareo ny mahita fa tsy tokony hisy tsony zany efa leo korotana ny vahoaka ileo tabataba sy ny anina zany iny any mahatonga ny olona miteny hoe alao zay atao magro anay ny ivory tsy tia korotana oatra anareo idina tery ambojatovy stress me anareo ny tsy nanana magro nanaovana an'zany zany ny antony so tsy fantatrareo zany raha ohatra zay manao le olona raha manao ny RMDM ohatra ao anatin'ny zareo RMDM zatsy raha manao zareo RMDM marany ao magro ina moa ny atahoranareo nareo milaza fa vitsenisy izy sy ny karazana eny zay mpanorama moa de tsy fantatry koa ny ilazanareo anazy moa zany fa nde ataoko hoe manao zany RMDM mpanora ao magro avelao izao fa raha ohatra izy ka manao ao ka lasa izy mandeha mamakitrano ohatrany tam'ireny tamy 2009 reny mandeha mandoro fananan'olona ohatrany tamy 2009 reny mandeha mandoro olona azadiny fa tamy 2009 nisy mpitandro ny filaminana nidorana teo asonerano raha ohatra ka manao ohatra reny lay magro mivory ao beridika de normal ny anareo raha sady samborinareo zay tsy avelanareo anao tsony fa le olona ne tsy manana an'zany eritreritry zany hoe hanao ohatrany nataonareo tamy 2009
tsy misy manan'heritra ny au contraire reny hoe tsy te hiverina amin'ny zavatra efa nataonareo reny ny olona no mahatonga ny olona hoe andao ranga ifampidinia andao no concertation nationale za tena miteny an'izany mba tsy isin'ny zavatra ohatran'ireny fanaonareo reny fa anao mahazatra anareo zay tsy hitanareo zay na ratsy azy hatramin'ny androany fa zay mahita an'le hoe ratsy de tsy tiana hitondrana ny firenena zay ny mahatonga anay miinsista foana hatramin'ny androany hoe aleo rangady tena hoe miara manapa-kevitra amin'ny hitondrana ny politika nyty tany sy fanjakany ty ny zavatra rehetra hitondrana ny tany sy ny firenena de ara-politika daholo nanao politika natafakatra anareo amin'ny toerana io fa tsy nanao sosialy mbola fanaovana politika mahatonga anareo gouverneur voatendritsina io aza mieritreritra an'izany fa tsy hoe mpanao sosialy nareo no natonga anareo satria andriamato gouverneur de mpanao sosialy be de voatendritsina lasa gouverneur ao tsy izany fanaovana politika no natonga anareo ary nareo miteny io mbola fanaovana politika ary za miteny anareo raha ohatra ka anisan'ny olona ny fidy anareo 2 400 000 de tsisy tahotra ao anay mihitsy reny etsika ataonareo reny ny 26 juin fety-pirenena de nisy foana hatram'izay talohan'ny 91 ny 26 juin talohan'ny 91 fen'olona mamasina tamin'ny andro filoratsiraka zany fen'olona hatraty analakely iny amy tonelina rehetrarehetra iny fen'olona niarabe fa 26 juin teo tsy nisy an'izany nefa ny niongana ihany andriamato filoratsiraka tam'izany raha ohatra ka ny vehivavy ny fidy anareo teto analamanga tsy ahampahazato ny vehivavy ny fidy anareo teto analamanga reny tonga atao mikanjano maintso kely teny analamaintsy reny fa matory eny no tonga atao de zara raha nisy an'ireny reny a rehefa nitambatambazana gatao 10 metatra miaraka am'le ty sorta vaovao miaraka amin'ny kaskety kasine vaovao zay vao mba nahazo an'ireny olona reny de eritseritry nareo fa atahotra anareo ny olona am 2023 ny atahoran'ny olona de hoe ho ratsy ny voka-pifodianana am 2023 ka hiteraka korotana aorinany 2023 zay tsy tianay zay ny tianay aravina fa tsy anareo mahitsiny zay hoa mieritreritra nge mety tsy tonga am 2023 anareo irotsaka inareo mihitsy mety tsy irotsaka fa tsy 2023 mety andehany fa tsy tanjona le 2023 le fifodianana koa amiko tsy tanjona zay ko tsy mahandry an'izany hoe amelanareo hanao zay tianareo atao mandritra ny marapatonga ny 2023 fa averiko satria le kofra atahoranay am 2023 efa tsy ho aotsotry de noho izany zany aleo atao le conférence nationale mba manetre tena kely rehefa tsy anao nareo tsy karakara ny fanjakana de miteneny hoe tsy manambola ny fanjakana raha iady anaovana an'io satria ny fanjakana ny tokony anao an'io de raha miteny ny fanjakana hoe oraiada tsy manambola nge fanjakana anaovana ny conférence nationale ilaina io fa mety marina le teneninareo tena ilaina le izy sy ny ana fa fanjakana zao sahirana ka tsy manana ny voly miteneninareo fa zay mahita tsy olana mihitsy n'izany raha ho an'ny tombontsoan'ny firenena mahita zay fa le izy raha vela fotsiny am'izao tsy ho an'ny tombontsoan'ny firenena tsy ny anaovana azy fa ny tsy anaovana azy fa ho amin'ny tombontsoanareo ny tsy anaovana an'io zavatra io de lasa tsy mety aminay eny ary mamaraparantsika andriamato iada zay mpitarika ny FLN eto mpamaranana azy ary apetrako aminao kely ty fantaniny ty hoe ahoana ny fahitanao zany zao malona ny toetra raha misy am'izao fotoana ny tena hoe fa mba fahatongava-tsainy ny malagasy zao mantsy misy miteny any ambadimbadika any hoe le malagasy eny ny tena problema inarabe manantsara rehefa eo izy menimenina menimenina izy sahiran'zay fa rehefa tonga le propaganda tsy pazana ny lianina kely miraraka daholo ny vola zao hiparitaka sinsisa de iny fa adiny ray lay fahasarana hoe sitrany ay sinsisa ka nytiako antanina de hoe le fahamatorany vahoaka malagasy am'izao volana aogositra 2024 sy 2025 zao ahoana nyfahitan'andriamato ada azy ianareo le mandehandeha io le izy ke tsotra kely reny tsy mahagaga zany tsika raha hoe lasa mahantra be ohatr' zao zany le fampantrana aloha zany de misy le olona zany rehefa ao anatin'ny aonanana ao anatin'ny tsy fananam-bola sy ny karazany ka mahazo vola sy anina de manjary satria le izy tena leo tsika mipetraka amin'ny mamalagasy atsika foany
tsika de manana an'zany ohatra zany hoe rehefa nona ny vatana mivezivezy ny fanahy de ao anatin'le aonanana zany tsika no ny fahaverezan'ny fanahy zany ika mahatonga an'reo hoe misy mpamono olona be reo le misy an'le atao azalambo reo zao zanaky tsika nireo e mpamono olo reo nandoro olona nafaty olona reo fa zanaky tsika reo zay ny anjara ny fiarahamony hoe andao asina mpitandro ny filaminana mba hisambotra azy mba ho afaka tsarainy izy mba ho afaka anariny izy afaka itsy izy fa tsy hoe lasa le fitondrana itsika ndray ny mamono an'lay zanakitsika lay 5-telopolo sa firy efa maty may tsy tokony hiampitsony nefa lasa niampinay am'lay fitifirana famonoana niampinay nisany maty vokatra lay izy dikan'zany a tsy solution mihitsy aloha ty resaka hoe azalambo ty ny azalambo mako tonga de fa maty ianao e tsy zay le aminan'le izy fihinana solution le izy zany a de tokony ataon'ny mpitandro ny filaminana aloha mitandro ny filaminana zay ny asany a ny anarany a misambotra n'reny olo reny a sambo belona sy ny anina ahafahana mitsara azy a ahafahana mahita ny tena marina azadino a fa misy zavatra tena marina ao ambadika reny tsisy olona rangaha de ndondoro tsarin'olona fotsiny zany e misy zavatra dedaviny eo misy zavatra nampanaovina azy eo misy zavatra ataony eo aleo le fahamarinana ny dedaviny rehefa maty mako le olona de tsy fantatra tsony ny marina zany tsy mahadakoro am'le izy fa tokony atao zy azahoana azy zay ny asanao e misambotra an'reny sambo belole misy fahaizany zany e na mitana basy izy na mitana fitaova-bediny izy tsy ny karazana reny ngenao no misambotra azy fa tsy izy ny manafika anao kahoana no tsy azahoanao azy ny fahaizana taktika rehetrarehetra anana ny fanjakana zany manana ny jile parabalina manana inona ny fanjakana afaka miaro tsara rehefa tena tsy maintsy hoe tena nisy fomba nahafaty an'le olona tsy hany zany ny olona ty tena zay hita tonga de maty tsy hoe mandositra kely ery amin'ny 5 metre ry le olona de tifirinao de maty tsy zany ravidrafitra no apetraka ao zany am'reny ana reny za aloha amin'iny zany a de tena miteny ary ny teneny koa anao mivezivezy ny fanahy mahatonga an'reny a fa tsy reny any nge ny danger eto zao e fa ny fisolokina sy ny anna rehetrarehetra tanarivo a misy namana mpanao gazety zao vovoatsindronantsy de tia 67 tsy fosiny ny filaminany zany zany o mahasositra analy taloha le fitenyle général anakiray hoe ianao raha manao koly volamena de mandeha ny sory de za mihitsy ny imeanao sy ny anina ianao tsy hainao ny asanaoko zako olona malagasy natao iravaka n'zay firavaka tokony horavahako ahako fa anjara ny mpitandro ny filaminana miaro ny fiarahamonina tsy sy ny korotana asany zany lazay ny fizindray ny ime satria tsy hainy le asany vezivezy le fanahan'le olona mivezivezy ny fanahan'le olona zany tsipatsipazana ohatr'zao de zay ka efa mivezivezy ny fanahy de tonga zany le olona raha vao tsipazanao vola le izy am'le tsy fananany a de lasa tsy mitombona amy zavatra tena hofidiana izy ary eo zay no teneniko hoe tsy tokony ekena mihitsy io fifidianana olona na fizarana kaskety fotsiny azy na fizarana t-short na fizarana vola ho an'le olona na fizarana sakafo ho an'le olona de tenenina hoe ty fafidio a tokony tsisy zany zavatra zany satria ataotsika hoe zay zany satria fatany nge le olona fo anatin'ny fahalemeny izay le mandeha io a de efa miezaka manazava amin'ny olona tsara hoe zao ny vokatry le fahazahoan'olona t-short kely fahazahoan'olona vola kely ray alina tam'reny sy ny karazany de aveo nareo manambola anareo iandanan'ny fiainanareo tapabolana de ataoko hoe tapabolana fa tsy mahatratra an'zany le izy a fa rehefa aveo ny taona rehetrarehetra efa taona 5 taona ianareo a misofra ohatran'zao foana ka aza amidy tsony a ny safidy fampahafantarana ny malagasy zany reo feny taona rehetrarehetra hoe tsy tokony ho amidy ny safidy fa rehefa mivarotra safidy ianao de ny fiainanao mandritry niny 5 taona iny mihitsy no lafinao am'lay olona izay hofidinao rehefa aveo raha ohatra ka zay io nge tsy maninona nyteneniny tolo hoe raha foty venina mbomanga kesiky kendany vomangana sesiky ny tanany raha tena safidinao malalaka no tonga eo ka misy tsy fetezany kataona ka mba vo amy sitraponao ianao fa ity tena tsy amy sitraponao no tonga eo de mahatsiaro tena fahasiaranany ianao ary eo nge no ahitana azy io nge tsy mila tenenina fotsiny rina hoe za nisy olona 2,400,000 ny fidy a de hoe sava fa rehefa aveo a hitanao zany hoe
rehefa mitondra am'izay ary le olona de mbola le olona le zay na nifidy reo ve tena miara-miasa aminy satria zay ny antony fidianany azy miara-miasa aminy ve le olona reo le olona 2400 nge tsy miara-miasa aminy satria naniny nividina fotsy izy natasabato de lasa izy nandeha ny andro izy hoe mbola isy toan'le famezana iny zay nge le olana am'zao misy toan'lay famezana iny fieritreretana de lasa izy de izy de mipetrapetraka fotsiny eo izy de atram'ty mandraky ty ny androany izy miandry azo an'le famezana teo ohatra nahazo 100 000 ariary indro firy 300 000 personnes fotsiny de eo tsika rehetrarehetra fa eto am'ty fireneny ty koa mora ny miteny hoe vahoaka ny aorinako de miteny ny fitondrany ny vahoaka malagasy zao nefa reny zao hoe na me famezana izy tam'le 100 000 ariary ohatrany 300 000 fotsiny ary tsy zary na miazo ohatrany fidiny zaran'le izy ohatrany vola avany amin'ny communauté internationale izy fa tsy avany am'le mpitondra zay iny ana ny manahirana na am're mpitondra mahay misoloko indraindray misy reo miteny hoe avaty amy député rano ty le fitondrany reo jerenao le todisoa mamety ala ile ivarotra zay tsy varotana rehetrarehetra nefa jerena le mpitondra mamey afaka 3 andro efatrandro hoe vola vao amin'ny zao io vola vao am'izao io de eo tsy miady mibolina zany lay zany eny ary amarana azy ary tsika andriambato iada filohan'ny FLM inona ny tianao amafisina ara eto ampamaranana sy mety hoe mbola nisy zavatra ny eferinao fa tokony tenenina nefa tsy voateny fotoana an'izao andao ary zavatra roa ihany zany eto amin'ny firenena zany resako hoe ray de hoe misy olana eto amin'ny firenena tsika miteny zao manaiky daholo ny rehetrarehetra na mpomba fitondrana io na tsy mpomba fitondrana na ireo misabaka amin'ny fitondrana sy mpanohitra reo le tena mahay grand écart be reo raha ny tena mahita hoe tena misy problème be ty fa ahoana fa izy zany tena tsy hitany mihitsy zay aloha centriste zay centriste ary tsy hitany hoe iza no ale izy mbola mieritreritra hoe iza no aretsy am'reto zany ny eritseriny de hoe zay centriste tamy sabaka fa tsy zany izy io rahalahy tsy zany misy olany eto de mpomba ny fitondrana de tsy momba n'zao fitondrana zao tsony de ny vokatra tena tsy mandeha le firenena de ina no ataotsika hamahana n'zao olana zao hoan'ny sakafon'ny olona androany rapitso rafakapitso ahoana ny fomba hahafahatsika atao ametraka politika hahafahan'reo olonao na voalohany indrindra vahana zany ny olana faharoa de hoe fifidianana mikorotana tsy tena feno osoka tsisy andraisana azy no natafapetraka ny fitondrana ka miteraka olana ohatran'izao andao ametraka rafi-pifidianana mifanaraka am'izay zay zany ny lalana faharoa zay tsy maintsy reo zany no zavatra atrehan'ny firenena ankehitriny antsika miteny zao zany ny resako zany de tsisy resaka hoe andao zara seza na ohatran'zany nandao ravana ny rafitra io za mbola tsy tonga ampy faneho-kevitro tsy tonga ohatrany ny gasy le hoe miala am'izay ianao reo am'toerana eo fa za zany mbola mba mamy mesansa eny andao jerevana le tombotsoa ny firenena za tsy tombotsoa iombonany zany za tsy mombona tombotsoa aminareo zany ny vahoakany ihany mila manana tombotsoa fa tsy za mahitsy donc andao jerevana le izy mba hahafahan'ny firenena mba mirosokosy fa tena mafy loatra zao fahantrahana zao tena raha izao no mitoy raha mbola eritreretinareo am 2023 za mieritreritra fa tsy misasaka akory ny amin'ny heritony iny raha izao fandehany zao de mety fofeno am'izay le fasan'ny firaisapo satria tena efa mafy be zao zavatra am'seo zao ny problema nasolika io vahana amin'ny lafiny ekonomika io fa tsy vahana amin'ny lafiny commercial tsy fampiakarana sy fampidinana amin'ny vidiny io tsy mifanaovana subvention na tsy fanaovana subvention io no mamahany io olana io fa resaka politika ekonomika dikan'izay tsy nanananareo zay traikefa zay andao ifampiresahana iarana midinika le izy arahana manapa-kevitra amin'ny fomba hampandrosona n'lay izy ho tonga any am'zany hoe zao ny politika ekonomika apetrakintsika mahakasika ny carburant mba hahafahan'ny carburant ho azony tsirairay araky ny fahazaka amy vidiny ny fampiasana azy fa manahirana raha ohatran'zao zava-miseo zao ny farany de hoe tokony manao zakangezabe ny fanjakana ankehitriny hando reo volan'olona tsy alohan'reo fa mijaly le olona tena vola efa tokony anazy kosa aloha de aloavy za kosa aloha de miteny fa tsy te fotsiny mifanjakana vola misy fa manlista ohatran'zao efa taona anareo nanao listany efa taona anareo no mitondra tsy mbola vitanareo le liste le olona tsy haiko hoe iza ny manana tsiny am'zany
tsy lay olona ny any manao lista fa ianareo no manao ny lista n'lay olona za aloha tsy te hiteny hoe nareo no manisy azy satria efa fantatry ny anareo fa raha vao 10 fois chance 10 000 de tsy hiteny mihitsy hoe ianareo no manisy azy fa hoe ny manao ny lista de ny fanjakana no manao ny lista fa tsy lay olona no manao ny lista de tokony ataon'ny fanjakana le lista de alohan'le volan'olona alohan'ny équipement ankizy alohan'ny bourse ankizy alohan'ny karaman'ny secrène reo anareo zavatra ohatran'zany ny eo am-perinasa de tokony tsy jaly fa ny manahirana ny retirety zao ny olona retirety mandray retirety zao de tena sahirana be mihitsy satria lay vola fandray ny lay retirety tsy miovo anefany ny vidim-piainana miakatra be tsy anareo no nampiakatra ny vidim-piainana fa tsy fahaizanareo ny tatana na nampiakatra ny vidim-piainana marina zany tsy anareo zany ary farany misy koa lay ty moa de tenen'lay nenibe anay zay foana hoe le raha matobe zay hoe aleo mba le rehefa maty le ranga le olona nandray retraity de mba iny feno iny ihany aloha ny raisin'lay vadiny rehefa maty le ranga fa mba mampalahelo le fiainany efa mafy lasa atsasany raisy sa raisiny nefa izy efa vehivavy efa antitra be mba za kosa aloha zany mba miteny an'zany de zay ngambany ina no anina fa ny fotoana moa manapetra sady tsy maintsy ifandimbiasana satria teriny fotoana fa ny okevitra betsaka ny tsika namana rehetrarehetra te aneo hevitra de ataoko ampo anah ngambany zay androany zay aloha rina fa misaotra betsaka tamin'ny famezana sehatra misaotra ny MBS tena misaotra ny MBS satria ny MBS ny anisan'ny ainao manjery sy ireo radio miaraka aminy mbola ahafahana tena maneho hevitra malalaka tsara mihitsiny amin'ny fanehoana levitra fa fizakana vokatry le hevitra rehefa avy eo salarehetra zay mako ny afatra reny mako manahirana nge atao Madagasikara tanana miohaka veraka hidirana pontsy ny firenena miohaka tsy hidirana pontsy fa ny tananao miohaka ekibe miohaka diranao ampontsy zany kosa aloha tena hitako hoe tena zavatra de zao misy teny de maharary de ampidiran'olona ampontsy teny kely le olona teny kely ataoko hoe manompa sy ohatran'zany tsy haiko za aloha zany tsy mijery an'zany am'reo filoham-pirenena ny velany rehetrarehetra reo tsy mafy be noho ny mahazo an'ireny ny mahazo an'reto fa neny reto raha tena le zavatra ataony no teneniny fa makaga anako aloha hoe zany ve de tokony hidirana ambonja tsy zany fa tokony mba hazaka lay demokrasia teneninareo zany tsika rehetrarehetra de misaotra anareo pieno misaotra ny fandarana MBS iaho de amin'ny manaraka andray ngamany manao misimisy reny isaorana iada nytondra zay fandraisana anjara sy fanazava-kevitra teto miara-manonja sy MBS radio mada izay ambava homana ampo mieritreritra tsy asitsika resaka lava itsony fa de samy saintsaina isika mianakavy eny ary efa tazanao i rakiki zay noho indray ny faneon-kevitra eto amin'ny miara-manonja MBS radio mada faniry razafy manatany no hiaraka aminy ary dia omena faniry avy hatrandray ary ny fanoizana ny fandarana amin'ny fandraisana ny rakiki ndao ary misaotra ny ada isika tao anatin'izay fanarahana ny fandarana sy faneho-kevitra zay efa nambara teo moa zany fa razafy mamy kristiana rakiki zay mpitarika ny etsika gasy leo no hovahiny ara-dalana amitsika indray zany amarana nyty tapa-maraina ny miara-manonja MBS ny radio mada ity fa mialohan zany adevitra rehetrarehetra zany de te hitondra fanamariana sy fanazavana samihafa satria mahita ny faneho-kevitra marobe am'izao fotoana zao zay avoakana mpanao gazety avoakana olona marobe ny amin'ny tsy fisina carburant indrindra gasoil zany miainga avy any etsinanana any avy any Tomasina ary na ny eto Antananarivo ary mbola nahazo avao tsika misy mikaroka mafy am'izao fotoana zao dia tsy misy izay carburant amin'ny alalan'ny gasoil zay ny fanazavany nomeny masa de hoe ampy tsara ny stock manana hatrany amin'ny 9 millions de litres tsika misy hatrany amin'ny 16 millions sahala am'zany mbola misy ihany koa samby tonga amin'ny herinandro io de tononona tao hoe tapitra isan'ny litatra fa rehefa tena mandinika nefa ny réalité sur terrain tsika eny amin'ny pompina station d'essence samy hafa eny dia betsaka no mitaraina tsy mahita am'izao fotoana zao zany no tsara hitondrana ny lafy mpanazavana samy hafa zany amin'ny hoe inona ny tena version officielle avy an'le fitondram-panjakana satria saika manerana ny Madagasikara zany am'izao fotoana zao raha ohatra ka Antananarivo Antsirabe Fianaratsoa efa voakasika Tomasina
de efa manerina Madagasikara zany, mino isika zany fa na ny amin'ny majanga ihany koa na andrenesana ihany koa vaovao hoe misy ihany koa zay adevitra momba ny solika tsisy zay de efa everiny zany fa efa manodidina ny Madagasikara le izy, de io le nenitenentsika tao anatin'ny adevitra hoe aiza le olana. Raha ohatra ka miteny ny eo amiasa zany ny office malgache des hydrocarbures ny amin'ny hoe misy ny stock tsy tokony anana fanahina lay vahoaka, kanefa tsika mahita an'le zava-misy dia azotsika milaza ihany zany fa misy zavatra tsy milamina eo antenatena zany adevitra rehetra zany. Ny eo amin'ny lafin'ny fitaterana an'le solika mianga any amin'ny Tomasina, any amin'ny fototra ve zay hibatana azy ary amin'ny terminal zany, sy laya hitaterana azy makaty an'le logistique pétrolier zay fantatsika zany fa apetraka eria Akorondrano sy any Sonerano. Manana olana eo amin'ny resaka fitaterana ve tsika raha ohatra ka tsy manana problème amina approvisionnement. Ary akoatran'izay ferana ve ny fomba hitsinjarana an'ireo solika samihafa makeny anivon'ireo station d'essence ary opérateur efatra reo zay misehatra anatin'ity solika ity, Total, Sovena, Shell, Galana, tena manao ny couverture tsara ve, manao fitsinjarana tsara ve, sa ny roa amin'izy ireo ihany tena manao an'izay asa zay fa ny roa araky ny feo samihafa retsika dia anisa manana ny volan'ireo pétrolier reo ao anatin'izay mety ho chantage amin'ny fanjakana malagasy ny voaka zay, ahoana zany am'izao fotoana zao. Zay zany mila ifampiresahana tsara zany satria tena tia azo ny version officielle tsika ao anatin'izao adevitra zay, ka nampidiriko zay satria betsaka ny vaovao zay mandeha am'izao tsika miteny zao, de mazava ny namakiny adazy teo hoe le fanjakana zany efa miaraka am'lay hoe efa tsy manana vahaolana nininy, de io tsika zany zao mahita miazakazaka hatramin'ireo mena toerana tany amin'ny telo taona lasa tsy rehefa eo mihitsy nangina hatramin'izay zokobe namana mpanao politika miazakazaka miakatra eto andrenivohitra mihitsiny manao communication politique efa milaza fa ny concertation nationale de fizarana seza, zany hoe tsy maintsy asaina miteny manohatra an'le concerta de avadibadio tsara le lela vao miteny, fa ny contexte iainantsika am'izao fotoana zao de efa contexte efa zava-doza zao, ka misy fandraisana socio-économique politika am'izao zava-misy zao, fa le izy tsy resaka tsony le izy hoe vidim-piainana. Raha mba resaka zay moa le izy mahinona mba azo lazainy mitovy amina zavatra iainana zao tontolo zao misy eto Madagasikara amin'ny tenenareo hoe crise ny Covid-19 io sy ny crise ny Ukraine sy Russie, fa le izy efa feno scandale be da be eraky ny tanàna, feno corruption eraky ny tanàna, fa ampitehana orinasa tsy hitanono, ary insécurité efa tena zava-doza amina endriny maro zay miseho eto Madagasikara. Dikan'izay zany tsy tafajanona amina olana anankiray intsony le izy hoe vidim-piainana, de araky ny tenin'ny ada teo ny coffre ministère minina ny tsita zao, fa atahorana ny coffre isaky ny départementa ministérial raha mbola mitoy le hijanonanareo amin'ny fanjakana io, de mba tonga avasaina ihany fa aza matika any kely ho iada teo mba iarovana an'le seza, de miakatra daholy ny perroquet rehetrarehetra ahafahana zany mamono an'le afo am'izao fotoana zao satria miakatra loatra laya zava-misy ary laya situation zay efa hitantsika efa explosive le izy de tokony mba hampatonga saina ihany zany. Zay ny amin'iny fa efa etako aketo rakikia mbola niazakazaka moa satria mbola misy adidy zay natrehana iza mety aminao le jiro be am'le solomasa mety zao ay iny ary ka satria moa zany zava-misy tsy afentsika zany de hoe nisy an'le hetsika nataon'ny gasy leo iny de nanaitra nareo hoe betsaka ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena, de teny ampiandohana miteny mitaky ny fametrahampialany filohan'ny repoblika mihitsy tsy natateraka ny fampanantenana natao de anisy ny fitetezana androm-panjakana natomboka reo hetsika gasy leo teny anivon'ny fitsarana avy moa lalam-pandrenona le izy raikika de araky mifantatra hoe mbola nanatona ray aman-dreny be eto amin'ny firenena ihany koa ianareo androany arabaina aloha tonga soa de toizantsika am'izay ny famalina ny fanontaniana satria miandry anao ny vahoaka rehetra am'izao fotoana zao ho toyan'ny hetsika gasy leo. Miarahaba anao ifaniry de miarahaba ny namana mpampitany ny sary sy ny feo any tokantrano any, miarahaba ihany koa ny vahoaka tsy vaky volo malagasy raha rehetrarehetra hatrany ivelany. Efa naperaky teo le fanontaniana natomboka reo tany amin'ny ACC le izy
de hoe tena betsaka ny tsy fanarahan-dalàna zany a zay nataony le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de ianareo to amy gasy leo nahita fa nitsakitsahana lalam-pandrenana miverimberina misa folo be zao rakiki de napetraka reo teny anivo ny asesely izy tamin'ny herin'ny alakamisy teo de name herinandro ianareo zany ao anatin'izay hoe handinihany fitsarana avy mo lalam-pandrenana zay namoaka ny heviny iny fitsarana avy mo lalam-pandrenana inona ny fomba fijerinareo sy ny hevitrareo manoloana an'izay valim-panontaniana zay nataony ACC zay mikasika ny azo lazainy hoe fitakiana fandraisana andraikitra zay nataonareo gasy leo ya zay moa rehefa nametraka an'ireny karazana requête reny zany tany amin'ny ACC de ety am-piandohana aloha de misaotra andro zareo hoe mba tsy de tena namalibontana loatra toy ny fahita andavanandro am'le resaka hoe azo raisina fatsy mitombona fa mba somary nisy karazana fanomezam-boninahitra kely ihany nisy somary fahatsapana ihany ao anatin'le valim-panontaniana zany sady mbola niainga ihany koa moa ny karazana torolalana zany am'le hoe ohatran'izao ny procédure tokony arahana fantatra anay ny izy elana tsiny aloha satria ao anatin'ny gasy leo de misy ny mpanolotsaina mahakasika ny resaka lalàna mpanolotsaina amina sehatra maromaro ny gasy leo tsy hoe reo anankifito fondateur reo ihany fa efa tena be de be ny olona miara-miasa tsy voatatary eto daholy ireo hoe ex-ambassadeur rehetrarehetra reo zay niasa tany ivelan'ireo na ireo général zay efa hoe tsy amperinasa tsony ihany koa sy ireo société civile sy ireo vahoaka tsotra be de be zany zay manaraka avy aoriana ka reny valiteny reny raha atao banky tokana zany de otrany hoe miala-pa amin'ny fomba mihaja miala tsiny am'le fomba fiteny hoe ana satria zay ngamba mety hoe akaikikaiky kokoa le teny zatovy hoe miala-pa amina fomba mihaja fotsiny izy mba tsy hitenenana zany hoe azo raisina tsy fatsy mitombona de naleo niala satria marina ihany anazy amin'ny lafiny anankiray satria le izy efa mitombona manko efa mitombona le izy efa tsy azo atao hoe fatsy mitombona ahoana moa tsy afantaranao fa mahantra amin'ny malagasy enao ny ao anatin'le vitre fumé ny ao anatiny mahita ny ety ivelany fa ny ety ivelany tsy mahita ny ao anatiny de tokony hitanao foana ny réaction an'le gasy mifanena aminao eny an-dalana hoe efa mahikely olona am'izao nefa niry aninivon'ny fiarahamonina any be de be ny olona tsy mahazaka tsonina zavatra kely tsisy dikany raha de efa mifampitory lasa mifanaingatsandry misy karazana zavatra ohatran'ireny hitantsika reny zao tany Kazobe reny lasa misy endrikana zavatra tena tsy mbola nitranga tsy haiko aloha efa elaela ihany ny ainako teto ambonin'ny tany tsy tena mbola nahita an'ireny ary ny zavatra somary mampalahelo anahy raha rotiko hoe tonga any am'izay resaka zay hoe nahagaga hoe tsy nisy réaction ny fanjakana mialatsiny ny tiako tenenina tsy hoe rehefa tonga tany akory hitako ny commandant gendarmerie le général iny miaraka amin'ny ekipany ministre de défense ministre de défense tena tonga tany fa le nandrasana zany de le hoe loza fahoriana tsy roa amatany nitranga le izy mba naeritreritra hoe nisy tapakandro fahanginana tsy tokony nesana na hoe na farafaratsiny mba hoe na mba farafaratsiny hoe 10 minitra ny klaxon mba nisy réaction zany fa ohatrany de fa lasa simba le kolotsaina hoe tokony miara-miory lasa misy olona ohatrany hoe lasa mahazaka an'le fahorian'le malagasy ohatran'ireny za zany atsipiky ihany le izy ho an'le fitondram-panjakana zay mametraka an'le fitiavana ny lehibe indrindra lasa somary tsy tazana le slogan taty ary taorinan'ny ACC iny fantatra fa hoe mbola notohizanareo lay fametrahana nytotataratasy fanazavana ny zava-misy amin'le misy fandikan-dalàna nataon'ny fitondrana fampahafantarana ny fahantrany vahoaka zay fa tsy roa amatany am'izao fotoana zao taizavy zany nareo raha kiki zany nandritran'izay herinandro zay satria ohatrany niazakazaka be ihany nareo tetrahay aman-dreny inona dikan'izay zay tena niazakazaka voalohany angamba aloha zany efa vita ny tao amin'ny ACC de ny masiovo rehetrarehetra tsy de mbola vitanay aloha ny rehetrarehetra fa ny Union Européenne de ny Union Africaine de ny natao androany moa ny FFKM sy ny ina ty ny fimbona bean'ny évêque natao androany maray aman-dreny am-panahandry zareo manontany moa ianao hoe inona ny dikan'le izy CFM ny ACDD efa vita daholo koa reny fa somary adiniko azafady le anton'le izy zany
hita eto am'izay le tena hoe izany ty tanyrazana sy ny mody ty tanyrazana zay ny ametrahanay an'ireny hoe ampahafantarina anao le zavatra hoe ity le fandikan-dalàna matetika miverimberina zao le loza mitranga amin'ny firenena io ianao ara fa ray aman-dreny tokoa eto amin'ny tany sy ny firenena hatramin'izay rehefa misy ny zavatra tokony hoe horesahana de miakatra amin'ny haino aman-jery miresaka manao torapo amin'ny haino aman-jery fa ity zany tena hoe fampahafantarana anao mihitsy an'le fanitsakitsahana an'le lalam-panorenana matetika miverimberina de eo zany le fanontaniana mipetraka hoe inona ny ataonao zay aloha nanapetraka eo am'birao iny tsy maninona nataonao ny ambany tiroara fa ho tsarain'ny tantara ianao zay zany tsy manery nizaniza na ankolaka na mivantana mihitsy am'ireny fitetezana an'ireny maso ivoreny zay misy olona mieritreritra moa hoe iza loatra ny ao arinan'ireo manambola kosa zareo omena mpanao gazety isan'andro zao ny déplacement sy ny zavatra ohatran'izao tsy any loatra fa ty fitiava-tanyrazany tya rehefa tsy hijoroana ty de tsy mety fa le teknika sy ny stratégie na ny paikady zany hitondrana an'le baolina ihany koa de samy manana ny fomba hitondrany an'le izy ka nenay gasy leo zany de zay napetraka hoe tetezinay daholy ireo rehetrarehetra zay tena tokony hahafantatra hoe ay ve misy an'izany tokoa e satria rehefa mandeha manko ny fotoana io zao mandeha ny fotoana niakatra ny carburant de rehefa afaka herinandro taty akaiky taty arina miakatra foana ihany le vidim-piainana fa ohatrany hoe manjary ohatran'ny hoe mitady me malefaka amitsika ve le izy nefa tsy me malefaka fa hitany le vidim-piainana me miakatra io zany le mahatonga anay mametraka an'izy hoe tena ray aman-dreny am'izay ve nareo sanatria tsy hoe ny ray aman-dreny am-panahy ihany no teneniny eto fa voakasiky zay daholo reo toerana zay efa nomenany le fampahafantaran'ireo hoe tena ty tanyrazana tena hijoro tokoa ve izahay tsy miteny akory hoe andao natevina anay gasy leo zay tsy mila olona satria na ny olona ary efa be de be efa miroborobo be le gasy leo efa efa valopolo manodidina zao zay hatramin'ny omaly satria hatramin'ny omaly reo stafiko reo mbola nandray olona avy any amin'ny faritany mbola nandray olona teto Antananarivo zany le manana association reo hoe ohatrany ahoana moa zany ny fepetra sy inona daholo ny zavatra tokony ilaina raha ohatra ka mba hilatsaka zay hitsofoka ataominareo atao gasy leo de tiako tenena zany hoe tena efa me miroborobo zany gasy leo zay mifanenay ny fanaparitahana an'io de fampieritrretana hoe ray aman-dreny ianao tanora ianao association ianao entité politique ianao inona ny ataonao raha ohatra ka mahita fa efa io tokoa le fanitsakitsahana n'le lalam-panorenana matetika amin'ny verimberina eto amin'ny tany sy ny firenena nde ataontsika hoe niendriky ny androm-panjakana rehetra mihitsy ny fanitetezinareo zany ny ACC ny CFM CDD akoatrin'ireo autorité morale sy ny corps diplomatique ny assemblée nationale mbola ho anateranay fa efa nandefasana nalefany moa zany ny fangatana ny audience hoe rovina no afahana manatrika an'le satria maromaro ihany ao satria reo le parlementaire rehetrarehetra reo zany sambo mena boky tsirairay daholo satria sao de misy mandoro ny sasany tsy tonga any amin'le tokony antefany le izy fa mbola ho avy ny Sénat sy ny assemblée nationale dikan'izany zany rehefa nandeha ianareo raha kiki mba ohatra mba mahalina ampiaino ihany zany sy mijery atsika satria manelona zao tontolo zao mijery mifandarantsika de ahoana aloha mba mifandraisany le ray aman-dreny reny akoatrany hoe fifanajana samy malagasy nanahoana mifandraisany le ray aman-dreny reny sy le hoe fifanatona ny adevitra mba mety mahatsapa ihany ve reny ray aman-dreny reny tena misy fahasaranana tokoa diavin'ny firenena ankehitriny tena ataoko hoe 90% tena mahatsapa ary nanome tsodrano nanome karazana teknika zay mba avy any aminy ihany koa ny zavatra somary natohina kely anahy fotsiny omaly tamin'ny nanatitra ny Union Européenne le hoe tsy afaka nakana sary teo tokotany sy ny teo amin'ny jardin sy ny tao an-trano sy ny rehetrarehetra lasa za manko amin'ny malagasy anazy zany misy aretina kely zay raha vao misy vahiny mametraka zavatra be eto amin'ny tany sy ny firenena misy zavatra somary tsy zakako ninona mety hoe fitsipika amin'ny fehany zany hoe braon'ny Union Européenne zany amiko raha ny fakana sary eo tokotany sy ny anna tsy tokony hoe tena olana fa ino moa zany tsy zareo tsy nanisy olana satria tao koa ry zareo mbola tsy tonga de napetraka fotsiny taratasy fa le taty ambany amreto le personnel le taty ambany reto zany no nametraka hoe tsy azo akana sary eto tokotany ohatran'izao fa izy zany 90% za na tsy tenenako hoe 95%
tena mio manko tsy maintsy misy foana ihany hoe mitsovalam-pandry tsika gasy koa efa simba le nisombaina mifantrana sy ny ana de efa misy fasy indraindray efa mitady tsy afantatra ny zavatra tokony atao andavanandro de tsy maintsy misy ihany eny tsefatsefaneny no mitsovalambalana kely fa le izy zany atreto zany tena hoe mizotra ary tena hoe zay mifankahita aminay de tena touché hoe mijoroanareo aza miembitra nareo fa zay manantena nareo anatin'le izy. Tena mpiandohany gasy leo zany tamin'ny fanairana nataonao de mitaky ny fametraha-pialany ny filohan'ny republika ohatra ny tafiditra tao anatin'izay ve premier ministre mosa ny statetka mbola mitazona an'izay hevitrareo zay ve ianareo tena zao ange le izy faniry hitanareo zao netombohan'le izy resaka fiakarany viditsoloka satria iny zany no niteraka n'le fiakaran'ny vidim-piainana ray manontolo mampivibra zavatra be deaibe eto nefa anao zao tany am-piandohana de efa niteny anao efa sahirana sahady indray zao amin'ny gazoal zany hoe lasa double le problème le vidin'le izy mbola tsy midina akory zao efa mitady tsy hisy zao zany zavatra somary magaga hoe le stockage tokoa ve ny olana sa misy manangona ve zany le carburant inona ny zavatra misy manodidina an'le hoe efa somary nylahalaharana sahady ny station zay nanana gazoal ka za zany mamaly ny teninao hoe rehefa tsy vita le izy rehefa tena te ametraka anareo nareo hoe demokraty de mba naro reny ataony any amin'ny firenena mandrosy reny hoe tena io tokoa tsy vita de manakambo hoe midirary nareo raha mavita ohatrany barea tanareo tsara zao barea hoe mercenaire daholo nge nandravitra an'zany barea zany taloha de iny tsika fa nahazo karaha de finalina kisendrasendra ozy fa raha ny ataoko hoe ny composition sy ny fomba nitondrana ny barea io tsy chance-mbokany azahoantsika an'ireny fa jereo nefa reny matsa reny zao tao mamasiny reny rehefa navoaka tokoa ny robandy local reo zay nitsinitsiniavina tamin'izany fotoana zany satria tsy mahiteny français ka tsy afaka micomprendre loatra ny zavatra resan'ny entraîneur satria frantsay ny entraîneur atsika olona miteny frantsay fa reny jereo ny ataondry Drogba reny mamono baolina tsara hitanao hoe za lasa fiera am'le barea tampoka taloha zany misy fotoana manakiakiana kely amina Facebook fa zay le tiako tenenina hoe zay de tena mbola mitazona ny fanasora ny fametraha-pialana ny fangatahana fametraha-pialana an'Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena sy ny androm-panjakana rehetra manodidina azy. Ataontsika hoe zay zany iny taratasy napetraka ny vahoaka koa efa manomboka mahafantatra am'izao hoe misy makaleo am'le zavatra ataon'le fitondram-panjakana miziriziry an'heviny anefa le fitondram-panjakana zany de misy fanazava-kevitra samihafa ataon'izy ireo am'le hoe ka zao nge ny antony mahatonga an'izao ny resaka covid ny resaka ady any Ukraine sy Russie io ndray manangasanga ny adin'ny États-Unis sy Chine am'le resaka Taiwan zany tsy fantatro fa mba mety manana ny fomba fiadinareo ihany koa aminareo gasy leo ny amin'ny hoe inona raha no atao rehefa tapitra daholo ny atana tohatra ny fampahafantarana ny raha aman-dreny satria betsaka manketaeta de mamaky commentaire ito zao de teny hoe miandrandranao raha kiki de miandry ny heritsika gasy leo tairo izy ty alefaso izy ty za tsy te hisikitra ny raha kike inona no ataonareo fozinareo mba manana koa ianareo anivony gasy leo zay mba mety hitondrana ny adevitra zay aloha de tena efa voapetrapetraka ny anay ny paikady rehetrarehetra zay aloha de zavatra mipetrapetraka zay zavatra zay fa may paikady zay tsy afaka hiresaka an'izany eto amin'ny tele mihitsy fa ny zavatra petrako fotsiny de ny hoe izahay tsy mbola tonga aloha am'resaka hoe fiakarana an-dalambe mamaly kely an'le tenin'ny ministre ny fiarovam-pirenena am'le hitako mijoro mafy be izy nanangona mpanao gazety mihitsy hoe izahay andray andraikitra feno tsy hipetrapetrapotsiny am'le hoe te aka fanjakana eny an-dalana eny an-dalambe zay tsy segy angambany tena zay segy angambany zay tsy manao an'izany zay zany ny zavatra efa hita fa nandratra ny firenena zay mahay makalesona zay tonga de anadioviny mihitsy ny toetsaina zay hoe manelingelina anareo anatin'ny fitondranao fa ianareo hiala eo foana aza mieritreritra tavelo eo nareo no zavatra alahelo na vahoaka tambesatra aminareo io problème faty olona zay nitandrevaka nataonareo tamin'ireny fotoanany covid-19 reny aiza nisy an'izany hoe tonga ny covid-19 de voavantany tsy fantatra korona ohatrany ahoana nefa an'le artimezia efa production no mamaiky
tonga ny fotoanany kagrave sy ny zavatra tokony hoe hitadiavana vahaolana amina fomba hafa fasana no namboarina ohatrany hoe efa miomana hoe atinareo rehefa tonga le zany hoe tiako tenenina zany zay tsy aza be eritreritra mihitsy hoe ho alainay am'kery io fa nareo hiala eo tena hiala eo nareo ho hitanareo le izy nge mahabe fanantenana ho an'ny gasy leo tokoa zany am'lay leo fantrana leo an'le kolikoly leo an'le tsy fandripahalemana leo an'le fiakarany vidim-piainana leo delestazy ohatra misy endrikendrika samy hafa le izy raha kikity leo BDB leo parti zay ndreny misy fanontany kely ty ohatra ny rehefa nanomboka ny teny ianao raha kiki am'ty resaka hetsika gasy leo ty de nandeha ny ataka momba ny rakiki mety hitanao reny anao nefa mandrakariva rehefa mahita ny rakiki ohatra ny tono be zany foa ny rakiki am'le comportement le ataka be da be naratra ianao de nikarakaraina de ohatrohatran'izao rakiki ve mba mahita an'ireny ihany satria rehefa mijoro mpitarika ianao da be le ataka eny ny olona manko rehefa tapidalaka le zay faniry de matetika avadika attaque personnel le izy fa zahako efa nijoro ary mbola ijoro ary tena ijoro tanteraka keky fa mety hoe nisy ny ferahana hoe donakafo tamin'ny orange taloha fa izany tsy midika akory hoe anaraka foana ny tiany orange ao atao na de amony ny malagasy ray manontolo eto ary ny zavatra ao ataon'ny orange fa raha ohatra nananareo vola de teneny fa alefako hoe mivola rehefa aveo am'le zavatra nitsabonareo anahy tsisy problème fa iza tsy hoe akory mitsipadony laka ny tana eo fa nina za olona mandala ny fahamarinana sy ny fahitsina za mako alohanna président ny vovonana gasy leo anahy io président national ny Gemafi ako inona tsara moa le Gemafi gasy mahitsy fijery ny fanalavana azy zany hoe ninana ny antokona ny association zay natsangako de natsangako hitovitovy toetra amiko zany hoe io tsy atao mahagaga io tsy atao mahagaga io satria ry zareo ane tsy inona vitsy ry zareo hitanareo tsara angamba reny zavatra nataon'ny solombavam-bahoaka teny amin'ny kianja maitso reny hoe t-shirt orange vaovao be daholo le nanaovan'le olona teo programmena ny gâteau 10 metatra be sy ny any ary fantatra hatramin'ny andaminy teze ny menareo an'ireny vehivavy tonga tao reny hitany nareo hoe tsy mijanona foana manitsakitsaka le lalàna efa tsotsona sahady ny fifidianana zay mbola amin'ny 2023 mbola eo amin'ny heritaona mahery eo ny fifidianana efa mametraka zay ampandany ny filopirenena nareo tsy mijanona manota foana ao anatin'le zavatra karaha hoe mamaly anao am'izay resaky ny olona ao anatin'ny Facebook tsy mampiverina na amin'ny fitiavako ny tanyrazako zany ry zareo no nanaonao foana teto de ry zareo no mailo amin'ny zavatra nataony satria io le tonga am'le fitenenana hoe nitody tsy misy fa ny ataona miverina ka za tsy za zany tena tsy mikosoma tsy matao masomena mihitsy am'resaka hoe tanyrazana satria efa hatram'izay nge za ifaniry teneniko anao nandritra ny fotoana nitondran'Andriamatofilo zany za tsy niteny mihitsy indro niteny fotsiny asa tadidinao angamba tam'le hoe efa mba hita kosa le vaovao fa efa maty daholo ny olona any am'ireo firenendehibe nataon'ity covid ty inona foana ny mbola tsy anakatonatsika n'le seranana zay indrindra de tam'izany moa ny Facebook zao 6% ozy izy i ranabavy ministra lalatina zao be debe ny karazana SOS ohatrany hoe teny famendrifendrona tao anatin'le izy fa inona moa après 3 jours nakatina foana ihany eny el izy nlazaina tam'ireny fa anakirotana ny lafin'ny ekonomia io eto Madagasikara io ohatran'izao fa io ihany tsika io fa ny manakorotana an'le izy zao de tsy fahaizany zareo migerer le fiakaran'le vidim-piainana de io zao ny manakorotana an'le izy fa tsy le fanidinan'le seranana zany hoe indrony teny fotsiny fa ity kosa aloha tena tsy tantiko ty satria ty raha vao mbola mitoy ty hoe tsy hijorona ty anangako mihitsy ny malagasy rehetrarehetra tsy vaky volo fa eto tsika ahita fatin'olona isaky ny 2 minitra ho fatifaty eny amoron-dalana eny akaiky fa efa nanomana fasany nareo fa mba pitié am'le izy
asio sentiment kely ihany amy mahasamy malagasy fa tsy hoe mamy le seza matsiro le ao anatin'le plaque rouge matsiro le mizesta amy garde du corps sy ny mihinana ny reto le volam-panjakana zay mikararana anampinareo ny mba hindainny eo amy fiainanareo reto fa naizanaty zany mba misy fotoana mba manana sentiment ihany am'le izy ato moa zany misy karazana fanio-kevitra maro samy hafa miezaka ihany am'jery satria mivatana manko ty fandarantsika ty raha kiki zany de misy fangatana samy hafa hoe izay zany zao fikambanana raha anatina gasy leo zay de makaiza de ahoana nataonay ngamba ny farany reny ho apetratsika amy raha kiki zay mba hahafahan'ny raha kiki mitondra an'izay fantanina samy zay fa mbola te hidralandalana anatin'ny adevitra mbola eto Antananarivo ihany nefa ianareo no miresaka manahoana kosa raha ohatra ka hoe misy zay etaetany any faritra zay mba mahatsiaro hoe aty koa nge raha kiki mba misy gasy leo am'le priana lavanily le de efa tena hoe 3 fois nefa mienjera amy tany aty misy gasy leo am'le leo resaka alatra tany leo amina resaka tsy fandripalemana gasy leo am'le hoe tsy mahita carburant nefa le carburant niakatra tsy mitovy ny vidina carburant eto Antananarivo sy any faritra inona ny atao amin'izy ireny raha kiki ny gasy leo aloha zany tena fantatra tokoa hoe mbola veto Antananarivo izy zao efa miditra tsikelikely efa tonga tsikelikely reo satria omaly zao reo staff reo nandray fikambanana teo amin'ny 12 teo satria le izy kosa aloha tena tsy maintsy mandalo tsy tonga de hoe miditra sortie baranana ohatran'ny repirenena ohatran'ny fanaovan'ny mpitondra fanjakana anazy le izy hoe entrée libre sortie baranana ozy izy mifiteny zay fa miditra ao anatin'ny vovonana gasy leo aloha de tsy maintsy misy deal atao ary misy fijerena akaiky fanaraha masy satria efa misy mpamosavy fa misy mpamosavy eo mody manao akanjona gasy leo nefa ny fo orange malatsiny fa raha ohatra ndray ianao orange mahafantatra mahatsapy ianao azo ny tsapaina tanana ny andavanandronao satria zay koa mijerenao akaiky zay tsy amelanao hoe hitsofotsofoka fotsiny ao anatin'io gasy leo andeha andoto rano zay tsy mila olona efa maloto tanana olona efa nanana lazaratsy teto amin'ny tany sy ny firenena indrindra eo amin'ny tena hoe karazana ohatrany hoe fanodikodonana volam-bahoaka sy ny zavatra ohatran'izany zany zay tena tsy mila olona maloto tanana fa raha ekaiky fotsiny hoe bon raha mafy aminao ny vidim-piainana sy ny vidim-bary de toany eo arindrinao fotsiny zay aza mandeha aty aloha aty fa manimba posteur fotsiny le zao moa zany tsika hiditra tanteraka anatin'le adevitra nisy tamy sabotsy teo nisy dinikasa iombonana teny berorika tsy azo tafy teny zany am'le resaka hoe fikaonandom-pirenena ho andrika fanomanana zany hita teny anareo zay ampitarika ny gasy leo de tazana teny anko ianao inona ny maresy lahatra na hoe na tonga ny gasy leo teny rakiki zay indray manko aloha tsy nyresena lahatra fa rehefa misy ny manasa ohatran'io de tonga zay zany amy fahalala-pomba ny hoe moindre politesse de tonga rehefa asain'olona fa zay zany teo de mbola tonga aloha nijery hoe inona ny zavatra misy inona ny lokolokona zavatra hafahafa inona ny zavatra tsara tena tokony hoe acceptable tokoa ao anatin'le fanomboana ao anatin'le concertation fa za zany aloha tsy de hitako loatra ny antony hoe maharatsy an'le concertation fa izy io moa zany olana ho andry zareo izy io satria mampivibre an'le seza satria raha ohatra ka manaiky an'io ny filoham-pirenena de tsy maintsy isy karazana fizarana seza sy ohatran'izay nefa n'le izy koa nge fifaninanana masiny efa teo foana ary nareo manao an'le izy de tsy mahay nge nareo matosy lony isaky ny misy évaluation farafakely un tiers na tsy fantatra hoe eo amin'ny firifiry eo anatin'ny membre ny gouvernement tsy maintsy lona de io ndray sy lona foana raha nahay manko nareo hoe voafehanareo le izy de tsy nisy reny fanolony reny fa lasa misy siny karazana cinéma kely ny sasany atao amina ministera hafa de afindra amina ministera hafa ohatran'izany fa za aloha tsisy antony tokony hoe maharatsy an'ireny mihitsy satria ny concertation nationale ne io zany zao ny dingana tokony arahana am'izao hoe rehefa anatin'ny hafanana sy ny savorovoro ohatran'izao ny rafitra républicaine de tokony mahafantatra ry zareo hoe efa tokony miroso amin'io fa ry zareo na miroso ry zareo na tsy miroso amin'io ny gasy leo efa manana paikady mipetrapetraka
azo lazaina hoe efa mazavazava zay fomba hitondrany gasy leo an'izany adevitra rehetrarehetra any fa za te antany kely lafin-javatra ohatran'izao raha kikia eo anatrehan'le adevitra miazakazaka de miazakazaka koa ny fiarovana n'le lafim-pitondrana zany le gasy leo ve nampipotra ny adevitra le faneho-kevitra ny entanareo satria io zany zao tsika mahita ndray namana mpanao politika tsy nitenta le firy-taona de miazakazaka ny teny satria manana seza ao anaty fanjakana ny solomavomboaka sy ny sisa eo ihany koa le dérapage ataona solomavomboaka misy nametraka fitarainana le hoe soefoko tany ohatry ny voambana basy ndraisina telefony zany any amin'ny assemblée nationale vaovao zany voaraintsika zany mampipotra ary mampirisika ny olona hiteny sy an'io hevitra ve zany gasy leo koa loha anatin'le adevitra tena mila mijoro e tena mila miteny io foana manko ny olana le resaka liberté d'expression zany nasarotiny Andry ministra ny lalatina zany tam'izany fotoana tamin'ny fon'izy mbola hoe animatrice radio fotsiny hoe nanana radio izy afaka hoe naneho ny heviny de tam'izany izy sarotiny fa taty arina manko le izy lasa nahagaga ary io le tiako tenenina hoe tsy mitody hoany misy fa ny ataonao miverina izy ange ny zavatra nataonao foana ihany no tsy maintsy ho averina aminao fa izahay gasy leo fotsiny ray aloha zany mametraka zay hoe zay tsy hitandrifo loatra ny zavatra efa somary tsy nety teo aloha fa ny faneho-kevitra marary izy ko ohatran'le olona tsingonako rehefa tsingona nge anao de manao hoe ay marary le zavatra satria raha zatra ny mba nahandro varymaina efatra kapoka ny olona ataontsika hoe fito mianaka na valo mianaka tam'izany fotoana efa voatery lasa oro kapoka raha zatra ohatra hoe mba nandeha motona naterana amin'ny mpianatra taloha no ny fiakatry ny carburant tsy maintsy ho lasa voaterina bisikileta de tsy maintsy hiteny le zanany hoe dada afangaty tsy hoentina ntsony ny moto be de be ny karazana pression zany anatin'le fiakaran'le vidim-piainana tsy maintsy mahatonga an'le olona hiteny fa natonga andreo nangina manko taloha zay foana manko le karazana raha matahora zany na le intimidation ataon'ny fanjakana ohatrany hoe manao ohatrany hoe manao lomboto zay zany ny zavatra hitako hoe ny tena misy satria efa mahita zavatra efa hoe io misy zavatra efa dégâts de mbola mametraka sur contre foana noho le resaka seza fa le izy mifoaza daholo tena mifoaza zay ny antony mahatonga anay le mandefa niny requête iny atonga andreo le olona rehetrarehetra any anaty bureau fotsiny zany tokony hoe afantatra an'le izy lavitra vaovao satria indraindray ny zavatra fake kely mandeha anaty Facebook indraindray mahavarina kely anatin'le publication ataon'le ao amin'ny Facebook sy ny anina fa zao zany de tena fotoana fanehoana hevitra mila mijoro teneno zay marary anao teneno ampafantaro azy fa indraindray izy tsy maheno tsara de mila tena miteny ianao ka le fomba fahana maneho hevitra raha kikia tsisy tale kianja avy zao fotoa zao ko na ny RMD maramoza lasa nisy voninkazo lasany tsy mahita toerana afana maneho hevitra zany de eo anatrehan'izay lafin-javatra zay zany no inona mba sosikevitra raha kiky raha ohatra mitady kianja hitenenina ve zany zany tokony mba manao an'izany ny mpitondra fanjakana satria zareo manko no nametaka ny anaran'io hoe kianjan'ny demokrasia tena Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy en personne no namere tsy kianjana demokrasia hatramin'izay zany io kianjana mbojatovitsotra fotsiny io de le filalaovana ankizy de misy zaridaina le mampiaraka eny ny mpifankaty rehefa le famifametoky sy ny anina fa taty arina le izy nataony izy hoe kianjan'ny demokrasia fa raha ohatra tsy mety aminao le izy de tsy mampaninona anay Andriamatoa filoha fa afaka manaja ny rafitra misy zay hoe tsy atao kianjan'ny demokrasia intsony fa mba hijery toerana hafa ary hijery toerana hafa aza atao ambany vohatra fotsiny fa mba ataovy centre foana mba ahafahan'ny olona mba maneho ny heviny sy mba mitantara ny alaheliny fa aiza koa moa nisy an'izany hoe ianao ray aman-dren'ny firenena nefa tsy azo hitarainana zany aiza koa nisy ray aman-dreninao an'izany hoe mangina fa tsy mila miteny tsy ngamba zany tsy de zavatra tokony hisy loatra anaty raha zanaka sy ray aman-dreny satria ianao na de mbola hoe azo lazaina hoe tany tanora ihany ary efa ray aman-dren'ny firenena no itsonanao ity misy fantaniana raha kikitako atao anatin'ny YouTube ato de ny amin'ny hoe raha ohatra ka latsahan'ny fanahy masina ary mitondra ka miala zany fa mety manana vahaolana am'le vidim-piainana ve zany gasy leo zany analefahana azy hainay io za manko raha miteny an'le hoe kapokako io hiendrana ny rangahy zay de ohatrany hoe efa zay foana no hainay io
tsy misy an'izany hoe taloha Pelé Ballon d'Or de Ballon d'Or foana, na hoe reo Ronaldinho de Ronaldinho foana, fa jereo io Messi 7 fois sa 6 fois. Io tsy hoe ny olona ray mahay mamono baolina raha tsy misy aza mifampisous-estime zany amin'ny fiainana. Raha Cristiano ianao de mba avadio ny baiboly de tadiavo le hoe ina nanahoana ny tantaran'i Moïse raha nanavitra ny zanak'Israely tany Egypte. De jereo koa raha tsy afa-po ianao ny tantaran'i Moïse de jereo tantaran'ny voatsinapy. De anontany koa hoe ohatrany ahoana koa ny tantaran'i Davida tamin'izy niady tamin'ny Goliata. Misy karazana tantara be deaibe ao anaty. Raha Kristiana ianao de mba jereo zay zavatra io aza le mifanambahana zay mihitsy manko le olana. Ary anisan'ny nampandringa an'io fanjakana nentin'Andriamantoa filoha io zay satria tamin'izany fotoana zany izy tamin'izay mbola sambo orange de efa somary nametraka ny hoe ity ohatrany mety de ty ohatrany mety ty mahay lela mamy kokoa, ty mahay mamitaka ny feo amin'ny fieritreretako, ty angamba ny mety kokoa. Fa taty arina moa zany lasa ohatrany hoe nisy fivona le izy de lasa izy ihany voafitaka le zavatra tao nanolo ministra. Ka ny tiako tenenina hoe aza mifanambanimbany zany io fitondrana firenena io tsy isy diplôme amin'ny compte io, tsisy hoe nianatra tany Belgique ianao de anao mahay an'io. Io tsisy an'izany hoe ny manana maîtrise na ny licence amin'ny mahay an'io. Fa tsy pazo ty aminay jerevanao azy, tsy pazo ty de jerenao mba mijery koa ianao hoe mba tsy te hangatsitsika tsy pazo ty jerenao fa itsambo tsaray amin'ny tantara eto nge. Ianao zao mieritreritra hoe TGV grande vitesse mandeha mafy ianao fa mandeha mafy anaty antsana zao. Fa aleo mba hanaovanay gasy leo anazy, aleo mba hijerevanareo hoe ohatrany ahoana koa reo ty tanindrazanareo rehefa tena mijoro. Zay mahatonga anay hoe izay aloha tsy miaraka mametraka an'ireo efa maloto tananareo aty amin'ny plan voalohany ety rehefa raha hitsofoka ao anatin'ny gasy leo fa afaka mifanoro-hevitra. De zay mamy atelinay zay mangidy alohanay ao anatin'ny lisy zavatra tenenao tsy voatery arahanay ao anatin'ny lisy. Ohatra ve ianao miteny hoe mety mihitsy io zavatra ataonareo gasy leo fa rehefa tonga eo nareo de amidio daholo ny tany. Zany isany sarotiny amin'izany hoe tany hoazoazona vazaha sy nosy karahan'izany. Hevitra momba an'izay saika hita ihany raha kiki matetika amina resaka fiarovana na resaka ady tany ohatra manana an'ilay fo amin'ilay resaka tanindrazana angezabe zay no to vao nodimbiasanao teo manko iada FLN le ty tanindrazana miaraka amin'ny otrikafo tena mahita an'izay zava-misy zay anao tena betraka ny halatra tany. Mamparary ny foko tena tsy tatiko io tany amin'ny taona 2011 tany de niaro malagasy teo amin'ny 3 tokantrano tamina tanàna anankiray atao hoe Tapakala tany Tomasina. Ary io tena niady tamin'ireo mpanjanatany reo sinoa mampiasa vola reo tamin'izany dorako mihitsy ny fefiny nataondry zareo nampafantariko andry zareo fa anay ny tanàna. Zay ny tompo tanindrazana eto zay malagasy. Zara vao resaka hoe tany aloha raha hoe mba mametrametraka ny ataoko hoe ny famindrapony amin'ny gasy leo Andriamanitra ka hoe izahay no tonga eo amin'ny toerana io aza mieritreritra raha vao hoe sinoana karanana vazaha azona 1 mètre carré eto ianao aza mieritreritra an'izany ianao ny any am-pelantananao ary atahorana hiverina raha vao zay ny tonga eo za tena marary fo raha vao tanindrazana satria nedivan'ny ray be tsika tamin'ity tanindrazana ty tsy ho amidy mikarana inamana faniry. Reo nandatsahandry zareo ny randry zareo zay nataony sorona tamin'izany fotoana zany ary nanao ny aintsy ho zavatra reo ray aman-dreny reo tamin'izao ny fotoana mifanjanahantany zany tsy hoe rehefa azitsika mifahaleovatena ry zalahy zandrisany de tsy mampaninona am'izay na amidinareo amin'ny sinosiny karana. Za zany tena sarotiny aloha amin'io hoe ary mamparary ny foko satria za ve malagasy ianao malagasy samy tompo tanindrazana zao de nahoana mo isakin'izay toerana tsaratsara rehetrarehetra zao de lasa ohatrany hoe ny vahiny daholo fa itsika nge eto Madagasikara zao rehefa kelikely ohatrany hoe tady ohatrany hoe itsika indray no tompony angatakatiny amin'le tany rehefa mivarotra amin'ny malagasy vao mba mahita ianao toerana premier plan de misy trano ngeza be aorony eo de rehefa mba mifampiresaka ny samy malagasy de hoe mba aniza le retsy tony zao de rehefa aty rindrina ty de maheno de karanaka ny tompony io aniza le retsy tony sinoa ny tompony io aniza vazaha ny tompony io za kosa aloha tena mamparary anazy tsy tiako aloha ny zavatra ohatran'izany. Eny ary maraparantsika raha keke satria mbola maro adidy amanandraikitra anareo zany mitety ray aman-dreny maro samihafa vaovao koa moa itsika mitotona ihany satria zao de misy tena vaovao mampalahelo ny amin'ny razana vao nalevina ao anaty fasana razana lena de efa misy mamaky fasana de misy mangalatra amin'ny voamasona razana lena mampalahelo le te zava-misy eto Madagasikara ary mampahony
firenena mihitsy le izy hoe zany sisan'ny efarany malagasy. Mety misy zavatra tiany rakeke ampitaina amina hafatra samy hafa ho an'ny malagasy piray tandrazana piray raha amitsika zay mieno mijery manerina izao tontolo zao any ampitan-dranomasina sy eto atoerana angamba mahatsara ny itondrana ny afatrafatra sy ny hoe lalany zao dingana zay aleanareo zao. Ny afatrafatra moa de lalana zay ho dinganina de mbola ho lavalava kely ihany. Ny lavalava nefa ny tsy ho amantonany, zay tsy amantonany no metraka ny fitokonana, na ny fitakina moa zany fa tsy hoe ny fitokonana, tsy ho amambolana maro ihany koa fa izay io de hiasa amina andro vitsivitsy sisa. Ny tiako atongavana de zao, aza de ny losa mangina reny jerena fa Andriamanitra tapony loha amty tanindrazatsika ty. Aza de matoky tena loatra ianareo mpitondra fanjakana ao am'izao situation zao. Aza de manambanimbany loatra an'izao situation zao. Fa izahay eo amin'ny Gasileo ao de efa tena vonona zay amin'ny angady sy ny arina. Malahelo zay amin'ny anaovanareo amin'ny malagasy. Nareo raha mbola nisy ny fitondram-panjakana sy ny filoha zay nitondra nivezivezy teto amin'ny tany sy ny firenena nanomboka tamin'ny ataoko hoe natserovako saina angamba satria tamin'Andriamatoa Tsiranana mety mbola fa tamin'Andriamatoa Ratsiraka nakaty ianareo no tena nanao dégâts be indrindra amiko satria tsy takona fenina ny zavatra nataonareo, ny sinema ataonareo amin'ny repirenena, ny zavatra be deaibe point ka za de miantso an'ireo vahoaka malagasy na ny ivelany na eto toerana, efa lasa izy ty, efa mamindry zahay, aza matahotra nareo, nde ifanoana, nde ifampitatana, fa ity tololo ty de tsy avelanay ity raha tsy mipaka any anatin'ny vilaniny malagasy am'izay. Ela nanaovana sinema teto am'ty tany sy ny firenena ty, fa izahay atao anatin'ity vovonana Gasileo ty de efa nametraka dil hoe na ho fonja na ho faty de vonony zahay. Oka tsisy iraviravy tanana fa rehefa mivavaka de mametraka ny finoana tanteraka amin'Andriamanitra fa ity ange Madagasikara tsy hoe an'ny Orange fa Madagasikara atsika menakavy ka rehefa mba hita fa misy zavatra efa tsy telina tsony, efa tsy rariny tsony de rariny kosa angamba anatin'izao fotoana zao raha mba hoe efa mba mijoro am'izay tsika. Fotoana zao tena tokony hoe ijoroana. Nareo zandry zanaka ekena fa memafy tokoa ny fampidirana mpianatra amin'ny écolage satria tsy voafehy tokoa ny amin'ny lafiny fampianarana, ninona fiakarany vidim-piainana de tena tsisy andraikitra tokoa raisin'ny fanjakana am'izany atao hoe fitemporisenana zany dépense atao amin'ny ankizy mianatra zany, fa de ny anteniko fotsiny de ny hoe menara tsara fa zay ray aman-dreninareo eto tsy kely soroka anabe anareo fa nareo vina na rapitso na ho rafaka pitso ny zavatra rehetrarehetra de misy farany zavatra rehetra. Eny ary de makasitraka ny razafy mamy kristiantsika na i rakiki zay pitarika ny etsika Gasileo sady Flot nationalin'ny Zemafi zany gasy mahitsy fijery ny vahiny teto amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Matata am'izao maraina izao. Alohan'ny tena hamaranako ny fandarana dia efa nambara omaly zany fihetsika na solomavambaoka iray ery amin'ny boribory tany fahadimy zany tamina chef Fokotany tao anala misy tanana tao fantatrary tamin'ity androany ity fa dia nametraka taratasy ny anivon'ny anteny meram-pirenena zay navatana tamin'ny ramatoa filohan'izany anteny meram-pirenena izany ity chef Fokotany teo aloha ity ka anisany zany resahany tao anatin'izay zany ny fihetsika nataony solomavambaoka zay miaradia amin'ny fitondrana moa zany eo anatin'izany boribory tany izany de ny fanambalana basy azy ary nisy ny filazana dia ny fandraisana ny telefônina ity lehibe ny Fokotany teo aloha ity. Ny teny rehetra zay navoaka ny solomavambaoka tamin'ny fionana fanisorana anty chef Fokotany ity moa zany dia nampidirina zany tao anatiny zay taratasy zay navatana eny anivon'ny anteny meram-pirenena ho an'ny daty ny 15 volana Aogositra androany izay. Mare an'izay vaovao zay satria vaovao milatsaka mafy be zany rakiki ao anatin'izao zava-misy zao tsy de tena maky an'io satria lava be le pejy ato fa mety manakambara
vetivety ve raha kiki mahakasika zay aloha satria vao mitotona tsy mijanona manaonao foana ny fitondram-panjakana sy ny manodidina azy ndre mato solombavam-bahoaka io ange mitsofoka na hatrany amin'ny rarana Jesosy mamonjy jereo nanaovan'ny olona anazy eo amin'ny Jesosy mamonjy tsy akasitrahan'ny olona ianao miezaka amin'ny soleladelaka amin'izao karazan-javatra rehetrarehetra zao fa tsy mba mijoro fotsiny amin'ny maha hoe solombavam-bahoaka anao fa io moa zany de zay le izy ohatran'izao le zavatra misy nareo isorana fotsiny nareo hainao manjery zany tsy mitelona sy ny hoe mba mbola lalana foana afahan'ny vahoaka mahafantatra ny lizy fa io le manaonao foana io zany de tena efa angadiny ty fitondrana ty mihitsy io eny ary andrasantsika ary arahantsika maso akaiky mihitsy ny fivoaran'ity raharaha ty hoe inona zany a no zava-misy fipetra ho raisiny eo anivon'ny anteny miram-pirenena inona no fipetra ho raisiny ny fanjakana amin'ny akabe mihitsy raha toka hoe efa mibaribary ohatran'izao ny fitaraina eo anivon'ny fitandrona ny filaminana aloha zany satria efa nisy ihany ange tompon'andraikitra teo anivon'ny fitondram-panjakana zay nanandraikitra teo anivona ministera fatatsika tamina raharahana oraka teto amin'ny firenena tsy verenako tsony am'le hoe nisy nanapoaka basy sady hevitra be moa zany de hoe efa netsorona teny am'le izy ny amina resaka fitazomana basy ohatran'ireny satria mazamazana ihany zay hoe tension ana raharaham-basy zany de andrasantsika ny fipetra raisy ny fitandrona ny filomenina izy ty zany dia misokatra ho an'ny rehetra zany adevitra zany satria adevitra mafana zany fa ho hitantsika eo ihany koa ny amin'ny hoe eo anivon'ilay fikambanana lay vondrona toko misy antony solombavam-bahoaka toy ny am'izay mety ho fipetra raisina satria betsaka nefa adevitra mahakasika izany solombavam-bahoaka izany zay ingambany amin'ny akabeany fa de efa nambaraka teo ny amin'ny fisaorana ny vahintsika dia ny avy amin'ny FLN zany na ny Front de Libération Nationale zany zay tarihany iada de teo ihany koa moa zany razafimamy kristiany araka tamintsika tamin'izao fandarina maraina izao mafana ny toedraraha de hitantsika eo indray ny fivoarana izy ty zany ny zava-misy manko de hoe rehefa miala kely atao amin'ny micro sy ny fandarantsika ka mamindra kely ny tongotrika indrindra moa matory amin'ny andro alina fo maraina iny efa misy skandale sy vaovao lehibe indray apaoka n'le fitondram-panjakana sy le olona ao anatiny eo de za rehefa goûter sy desera malagasy le izy fa reny rehetrarehetra reny nefa dia mampirisika ny rehetra tokony hitsangana hosa hijoro hiaro ny tandrazany ary tena tsy amela ho viravirainy ilay hoe mpitondra fanjakana am'le fomba hitantaniny an'le firenena zay tsy mitondra any anatiny zay fahombiazana zay fa mamono ny vahoaka malagasy izay amin'ny akabeany ara fa de makasitraka ny teknisiana ny mpiaino mpijery isika ny mpitandramasina rehetrarehetra any de mahavelo bevata rolahy tamin'ny message marobe na lefatsika fa dia raisina fakasitrahana de ampitaina ny teknisiana sy ny mpiara-miasa amintsika misaotra ndraiky eky misaotra tompola makasitraka tompovavy